Talata 5 aprily 2024 anterina ny rahabaombampirarintso ho antsika mianakavy piraitany razana na ny eto antoerana na ny any ivelany isaorana ihany keo ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka miaona isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo amin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ary akoatran'ny Radio Mada sy ny MPS Radio sy ny fahitalavitra MPS dia afaka ihany koa arahanao amin'ny tambajotra serasera Facebook eo ihany koa ny hafa izany YouTube izany fandarana izany. Iaraka antsika manitra ny ora roa mahery any ary ao anatin'izany no iresahana ny raharaham-pirenena, iresahana ny fiainantsika isan'andro manoloana an'izao hoe tena fahasairanana mioapapana izao efa tena tsy zaka-tsony ity fahasairanana ity isa-tokantrano mihitsy dia minainaina daholo amin'izao fotoana izao, na ny hanina hohanina na ny vola miditra na ny atao hoe ny izay zavatra ilaina isan'andro dia tena sahirana le malagasy, tena sahirana ka ahoana mo no tsy teny manoloana ny toe-javatra tahaka an'izany satria ny ainany ireo olona ny voalohany aloha ny aina aloha izay vao afaka hoe miresaka zavatra fa ny aina aloha rehefa tsy mihinan-kanina, rehefa reraka, rehefa marary lava dia inona ny fampandrosoana ho antenaina amin'izany. Io moa fa tenentsika foana hoe tsy misy ari-karena miakatra izany eo raha toa le olona ka tsy miasa. Ny asa ihany no mahatonga ny ari-karena hiakatra ho anna firenena anankiray fa rehefa tsy misy ny asa, rehefa marary, rehefa fadiranovana ny olona ao anatin'ilay firenena, izany hoe ny olona tokony miasa dia aza manantena na inona tsy misy mazia izany ny amin'ny resaka ara-toe-karena tompoko fa ny fiarikarena izay ny asa no fototra no mahatonga ampahazoana ny fiarikarena na mampalemy azy ihany koa. Ny namana fanira zafy manantany no miaraka amintsika eto mitondra famakafakana ihany koa izy ary akoatra azy dia eo ihany koa ny solombavam-bahoaka kolonely Rambo izay no alalantsika azy vita amin'ny alalany tika Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany faefatra ary dia manana ny ambarany tokoa izy amina lafin-javatra maro izay ho hitantsika eo ihany moa fa dia savaranonandro ihany no hoentiko amintsika aloha fa dia hiditra ao anatin'ny votoatiny isika mianakavy tsy azo adinoana ny fiarabanantsika rehetra manaraka amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada manerana ny Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina tsy hoe aro voatanisa eto fa eo moa zay sendra ny tena dia tenenina eo zany tsika iny amin'ny fahadrivaky ny adiny iny dia arapaina manokana alarby manjakandrina iny atsinanana rehetrarehetra iny hatrany Anjeva Ambatomanga ny any ambadika rehetrarehetrany dia arapaina ihany koa hatrany Andramasina rehetrarehetra any dia manaraka nyity fandaran'ity ny any vela moa zany dia tsy adinoana ianareo any Nancy sy Nice any amin'ny Côte d'Azur any zany Marseille tena feno malagasy manaraka miara-manonja MPS Radio Madao any ao Paris moa zany dia efa mazava loatra ny RMDM tarihan'ny fanirosoerinay ho any Paris any dia arabaina manokana satria fantatra fa tena manaraka ianareo ary ty Madagasikara dia atsika mianakavy ny any États-Unis, Canada, ny any Chine dia tsy adinoana ihany koa. Miaraba mifaniry Ndawary. Sady miarabanao rena no miaraban'ireo teknisiana zay manao tsy lazaina hoy tonton mota zay ao ambadika ao manao ny ezaka rehetra mampita ny sary sy ny feo isa tokantrano de mamerina ny araba ihany koa atsika zay manaraka amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra efa nentin'ny rina teo de iny zany no faobe iny ho an'ny rehetrarehetra zay mpanaraka satria efa no tany sainy teo reo toerana samihafa zay mandray zao fandarana izao tena mamitsika loatra le fandarana satria betsaka reo feedback zay avy any amintsika ao anatin'izany fa ny tena mahafinaritra ao anatin'ilay izy de hoe betsaka ihany koa ny zara fahalalana, zara fahaizana akoatra ny zara vaovao zay hoentiny eto ary de voarahintsika zany ny endriky ny fanadidina de tondrana reo fanamarina amin'ny hoe fanadidina mipetraka ao anatin'izay hoe fitombona ny adevitra izay na le idée débat d'idée no entiny eto ary mipetraka tsara mihitsiny ao anatin'ireo hoe misy foto-kevitra zay mila ahitsy eto
fa tsy fanenjehana olona kory no ataona eto ary tsy resaka arrogance na zavatra hafa no voizina ato anatiny zany fandarana izany misaotra betsaka satria betsaka amin'tika no mitondra izay fanamariana izay hoe hafa no hitondrana n'lay fandarana de izany rehefa mandray izany moa manimanina kokoa de mampiseho ihany zay hoe fihetsepo feno fifaliana zay satria voarainareo ny afatra matoky anay ihany ko ianareo ary izay de miezaka mandrakariva ny hizara zay tokony hozaraina zany vokatra zany resaka rehetrarehetra zaraintsika zany no anisany mahabetsaka ny olona tonga saina am'izao fotoana zao ny amin'ny fietritsika le fitondram-panjakana betsaka ny tsy mety ka tsy nivelan'le fanjakana ihany fa ny ao anatin'ny fanjakana aza de betsaka ny menimeniny hoe tena tsirariny tsy araky ny fanarahany tsy zao no izy de ozy tsika hoe noho ny afatra voizytsika zany ary noho ny vaovao zay zaraintsika zany mba hahafahany rehetrarehetra mba mahazo tsara zay tokony hovoaray zany eny ary zay ny amin'iny fa efa nambarany rina teo ny hoe député Rambo no miaraka amitsika zay tompon'ny tanàna raha teo ety amin'ny toerana zay handefasantsika amin'ny vatana satria ao anatin'ny boribory tamin'ny faefatra ny faritra anosipatrana anaovantsika ny fampitana mivatana zany ity fandarana ity dikan'izay dia tsy maintsy mba misy ihany ny afatra ifampitana ho an'ireo vahoaka miboribory tamin'ny faefatra satria sady ato an-trano ny eto an-tanàna ny député Ramboka anisany mba hitondrana izay adevitra zay akoatran'ireo raharaha-pirenena zany miarabanao andre matoa solombavam-baoaka tony mahazatra de tafaradalany eto indray tsika androany ny 4 mars tsika no niara-dalana anisany tazana tamin'ny Moramanga no niaraka tamin'ny Filomary Karavalomanana dia nanatotosandreo adidy amanandraikitra samy hafa eo anivon'ny fiarahamonina sy miboribory tany de tafahoany eto indray amin'ity androany ity ao tsara ny tanjaka sy ny rehetrarehetra miaraba député miaraba faniry dia miaraba anareo teknisianina ao ambadika ao sy neny amin'ny radio mada mampita n'izao fandaran'izao amin'ny alalany hainao manjery sy ny fahitalavitra dia miaraba koa ny vahoaka rehetra eto Madagasikara ny any velany zay manjoy an'ity fandaran'ity ary kokoa manokana ho an'ny monsieur Bruno Amatsirabe sy commandant Etienne ny Avotovorona zay nandefa raha afatra manokana mihitsy no eto amin'ity fandaran'ity hoe ohatra ny adinonao ny namana tsy adino fa be loatra le namana sy tapaka ary olo-pantatra manjoy an'ity fandaran'ity dia tsy voary voatonisa tolo fa dia nahazo ny anjaranareo nareo roa androany ary dia teneninetso zay vaovao avy any aminareo zay falohan'izany rehetrarehetra zany dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra isika ray faniry satria miloloha lanitra ka tsy maintsy lenina ary mandeha tany tsy maintsy filafaka kanefa mbola nitahiny tamin'ity androandroany ity de mbola velona soamantsara eto afaka mifampitafatafa sy midinidinika amin'ny vahoaka malagasy na toerana ny any velany fahasoavana lehibe zany ka dia isaorana azy ary mbola angatahana amin'ny any ny fitahina satria mandritry zao izy ny tompony aina ka mandritry ny fandarana isaorin'ny fandarana dia mbola mankataka amin'ny foana mba anana zany fahasalamana izany marina tokoa nandeha tany amin'ny niarana tamin'ny Filomary Karavalomanana tany Moramanga ny tena tao anatiny atao hoe fankalazana ny 27 mars sy nanohy ny iraka rehefa avy eo amin'ny resaka atao hoe fameloma maso ny antoko ao Moramanga ao amin'ny distrika Moramanga nahitana zavatra be dehibe tany ary mbola nahitana koa ny atao hoe ny herin'ny antoko ka izay fahitana ny herin'ny antoko zay tarihan'ny Filomary Karavalomanana no ifampizarana eto amin'ny faraparany fandarana ngamba hoan'ny eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra satria ny aty amin'ny distrika mantokony antoko mamperina antoko dia tsy very anjara amin'izany ny aty amin'ny distrika ny boribory tamin'ny faefatra fahalohan'ny tena hitondrana ny resaka eto de misy tsitsatsatsaritra kely ihany mila tenenina fa mampalahelo izy sady ohatrany hoe famitaham-bahoaka sy tsy fanaovan'ny mpitondra fanjakana ny asany voalohany indrindra de mikasika n'ilay DG Ramaty
tao anatin'ny 2 andro zay a dia lazaina fa mandeha tsara ny jirama efa ho afaka ny délestage satria efa iodina ny efa miodina ny eny ny milina ny andekaleka ny sasany eny ambomanambola efa mandeha tsara fa de atao anatin'ny 2 andro zay teny aminay tena soanerana teny de tsy rontsy vetiny ao de efa impolo tapaka ny jiro ary tsy mba mifampilaza akory tsy mba misy filazana amin'ny hainao manjerina amin'ny gazety a fa tonga de tapaka ho azy am'izao fotsiny miantso ny tena tsy raisina miantso efa atao hoe impolo tsy raisina fa de ohatran'ny mampalahelo any ka zany ve no atao hoe ministra voatazona ao amin'ny asany ary atao hoe nahazo noto tsara angamba satria matoa voatazona ao amin'ny asany de asakasaky le mpitsara na mian'le noto hoe mahay mitsara ve le mpitsara sa voatery tsy maintsy hoe ataon'izao satria zay mety anazy ny azy a fa raha fahitany azy aloha de na mpitsara na ntsaraina de samy tokony tsy ho izy daholo ary tsy ho amin'ny toerana misy azy manarak'izay a dia alohan'ny andeha aty moa de tsy maintsy miodina ao amin'ny rond-point ny gastropizza eo soanerana zany eo amin'ny namotana de eo a misy fil anankitelo eo ny fil amin'ny sisiny avy indrindra dia mivily a makatia amin'ny gastro a mahazo an'iny RN7 iny dia mahazo aty amin'ny fahasankarana rehefa avy eo ny fil faharoa dia mahazo an'izay koa afaka manao an'izay na mandeha makatia amin'ny vokatia namotana de mivoaka aty Anosibe ary ny fil fahatelo aty amin'ny akavanana de le mandeha mahitsy be makany amin'iny boulevard Ratsimandrava iny a mivoaka aty amin'ny Tobo Ratsimandrava teo aloha zany de aty amin'ny MBS zany de teo aloha nisy moto sy sarety teo aloha de mba tsy isiny fahadisom-potoana sy fahatarana zany mandeha makaty de naka le fil faharoa zay sady afaka mandeha makany Nosibe namotana no mandeha mivily makatia amin'ny gastropizza mahazo aty amin'ny total zany raha amin'ny RN7 iny misy polisy anankitelo eo manao ny circulation de priorité à gauche mo rehefa andeha ny tena avy le moto tonga de nanisy nandeha nakany namotana de saika nisy accident zany normalement zany raha mandeha amin'ny fil de gauche de miodina ny rond-point iny de verina makaty amin'ny gastro mijery fotsiny le polisy tsy mitely le polisy ary tsy nanakana le moto za ndray nahazo loza ohatrany hoe zany tsy mainky code de la route za zany miteny eto fa na ny polisy tsy miteny am'zany zavatra zany dia tsy mainky code de la route koa kanefa araky ny tokony hoe polisy ny fifamovozana dia tokony alalan'zany code de la route na marquage au sol na eto hoe rond-point eto priorité à gauche eto raha manaraka an'ity fil ty de tiano ale raha manaraka fil ty tiano ale za ndray no ohatra nahazo tsiny tam'le polisy ka teto miteny tokony mba hanana ny fahazon-dalana mitondra permis zany le polisy raha tsy manana mba ahafahana mibaiko sy mandrafitra nireny régulation ny eny amin'ny toeran'ohatran'ireny fa miteraka accident matetika matsy de ny mpitondra ny fiara godifona no azon-doza rehefa manao ny zavatra io satria hoe manao abus hoe ahoana moa fomba anaovana abus de anao mieritreritra hoe ahitondra fiara izy amin'ny fil de gauche de anaraka miodina amin'ny rond-point iny ianao manaraka amin'ny filinao fil de droite miodina amin'ny rond-point iny de ary amin'ny à droite kanefa dia tapahanao aloha ianao dia tsy mety zany zavatra ka eto de miantso anareo mpitandro filaminana zany de nareo polisy am'le zavatra zany fa hita zany zao fa misy apahany amin'ny responsabilité anareo isiny loza eto seroa na amin'ny fitenenana ny olona tsy hanao fandehanana mafy excès de vitesse na fitenenana ny olona anaraka ny fepetra amin'ny fifamovozana fanarahana ny code de la route zany sy ny amin'ny fitondrana ny fiarakodia zany zay angamba no atsolo hoe entina nyboana kely faniry satria iainany rehetrarehetra ny zavatra zany ho atsy indrindrindrindra ho amin'ny mpitondra tomobile sy ho an'ny mpandeha tongotra eny fa na le mpandeha tongotra koa re de misy manao hitsin-dalana be fotsiny efa misy passage zébré fa de eo amin'ny ngeza be andehana tomobile eny tsisy passage zébré tsisy inino no miampita izy dia eo mason'ny mpitandro filaminana tsy miteny mpitandro filaminana fa de ianao zany mba hoe olona samy olona de mba matsaina le olona fa de zany ny zava-misy zany ny fiainan'ndraha malagasy lasa mandeha samy mitady manao ny say patany
zany ny zava-misy am'izao fotoana. eny ary tsetsatsetsatsyaritra nefa zava-dehibe zany satria ny lafin-javatra tsy voatandrina tahaka izany a de mety ho vidiana lafo satria hitarika fahafatesana na faharatrana betsaka mihitsiny zany a ka antony na tonga ny député Rambo zany a napita izay a mba ho voaray ny tompon'andraikitry ny filaminana eo amin'ny fomba fiasa ny mpitandro ny filaminana sy eo am'ireo a mpitondra moto ihany ko satria anisany tena mampirongatra betsaka ny loza zany ara-pifamovozana eto andrenivohitra ny tontolo moto ka rehefa miresaka an'izay moto zany na kodiaran-droa zany de akoatran'le hoe tsy de fahaizana code de la route de misy ihany ko no mitrifatrifana zany a de nefa tsy arak'le tanjak'le moto zany fomba hitondrana azy dia mitarika loza izany rehetrarehetra izany eny ary député Rambo efa nitondra ny tiadevitry ty any ny tena koa sy ny député Alain Ratsimbazafy omaly mahakasika indrindra ny fiara-miasa natao soni teo amin'ny Madagasikara sy ny Rosiana zany izy io dia ny ministra ny fiarovam-pirenena no nanao soni zany tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana janoary tany Rosia araky ny vaovao zay nivoaka tamina agence de presse indiana zany ary no amafisy ny agence de presse tany Rosia tamin'ny alalan'ny Sputnik ty vaovao ty ny amin'ny hoe misy tokoa ny fifanarahanm-piara-miasa aratafika zany eo amin'ny Rosia sy Madagasikara ny atao ambadik'izay zany de ny hoe eo ny famatsiana fitaovana zany fitaovam-piadiana ho an'ny Madagasikara eo ihany ko reo famatsiana reo kojakoja zay ilain'ny foloan-da malagasy ary izay zany zay amin'ny akapobeany fa itsika moa mbola tsy mahazo ny version officielle avy any anivon'ny ministre ny défense nationale zay nanao ny sini zany fifanaraha-piara-miasa zany ary ny député Alain Ratsimbazafy teto maly de nanindry ny amin'ny hoe tsara raha mba ho fantatry ny vahoaka indrindra ny solomavim-boaka zay manara-maso ny asan'ny mpanotanteraka ny votoatiny zany fifanaraha-piara-miasa izany mba ahafahana mandinika ny amin'ny hoe inona no ny eken'ny fitondram-panjakana malagasy ary inona no ny eken'ny fitondrana rosiana zany inona no échange na contrepartie am'izany fifanaraha-piara-miasa zany ary ny amy tsara ho fantatra de hoe fanomezana maimaimpona ve zany dan sa misy ny fividianana fitaova-piadiana zany sy ireo kojakoja ilaina manodidina zany kanefa io na après io na dan na aide dia mitovy ihany zany saingy ny modalité an'izany de amin'ny endriny samy hafa avokoa no hanatanterahana zany ianao moa dia manamboninahitra zay ny sotro ronono kanefa eo anatrehan'ny didy amanandraikitra dia mbola tsy avelan'ny tanindrazana hitazapotsiny solomavim-boaka raha teo ianao ary mpikambana eo anivony voamera ny fiarovana sy ny filaminana eo anivony anteny meram-pirenena député Rambo ka mba hiverina fa aratraikefa ara-pitantanana sy ny fahafantaranao an'izany resaka fifandraisana amina firenena rotota zany relation bilatéral mba tsara ho fantatry ny mpijery sy ny mpiaino antsika ihany ny hevitry député Rambo am'izany vaovao lehibe zany nisy tokoa zay raha ny vaovao hita tamin'ny ainao manjery sy tamin'ny gazety zany de nisy tokoa zay atao hoe fanaovan-tsonia ny fifanarahana arakasany miaramila Rosiana sy ny malagasy zay zay nataony ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana janoary tany Rosia zany ny tiako lazaina amin'ny zay zavatra zay dia nolovana tamin'ny andron'ny filo Didier Ratsiraka io zavatra io ary tamin'izany fotoana zany ny filo Didier Ratsiraka dia nanana an'le hoe relation tous azimuts zany raha miresaka formation ny miaramila zany dia nisokatra ho an'ny rehetrarehetra izy zany no tonga tao amin'ny fitondrana dia lovana tamin'io zavatra io ary tadidiko tsara mihitsiny ary reny natongavany reny MiG-21 avy amin'ny Rosiana sy reny hoe BRDM efa
tamin'ny deuxième guerre mondiale SPT 66 reny matériel BDP radara sy ndretrarehetra reny a hoany tamin'ny Rusiana. Reny zavatra reny a dia tsy mandehandeha am'izao fotsiny fa tsy maintsy misy contrepartie ary ny contrepartie a dia matetika amin'ny zavatra ohatran'ireny a dia ny atao hoe ressource naturelle eto aminao no tena tadiaviny a voalohany a ary ny faharoa de ny anampianao azy a any amin'ny Nations Unies amin'ny resaka fifidianana ho an'ireny firenena lehibe ohatran'ireny satria tadio tsara fa ao anatin'ny membre permanent ny conseil de sécurité ny Rusiana sy ohatran'ny hoe ry Chine sy an'ireny zany ka amin'ny fotoana ohatran'ireny zany ilany anao a dia eo koa ny trandrahany ny ressource naturelle ny ho anao zany ka ho an'ity indray mitoraka ity zany a dia eto aloha de miteny aminao fa na membre en commission ny défense raha ny tena dia raha ny tokony ho izy zavatra ohatran'ireny a de tokony mba handalo ao amin'ny anteny mera-pirenena ny zavatra ohatran'ireny ary tadidiko tsara tamin'ny andro ny Filomar Ravalomanina tamin'ny voyage voalohany nataony tany Chine tamin'ny 2004 de niaraka tamin'ny nisy coopération militaire natao tamin'izany fotoana zany de nandeha tany ny Filomar Ravalomanina nandresaka tamin'ny président ny Sinoa nanao ny zavatra io ary ny Sinoa avy eo a dia natao teto Madagasikara ary ny zavatra ny rana tamin'ny Sinoa tamin'izany de tsisy nafenina fa nytenenina apabe maso a ho fantatry ny olona ho fantatry ny vahoaka ho fantatry ny miaramila fa ty zavatra mitrangy tamin'izao fotoana zao ty zany a dia tsy mba nasina resaka akory tao amin'ny commission ny défense atao amin'ny assemblée nationale hoe misy an'izao zavatra zao atao misy zavatra misy momban'ny relation ny coopération ny miaramila miaraka amin'ny tafika Rusiana ho atao tsy misy an'izany na de atao hoe membre ny commission de défense ary ny tena ary ny président ny commission de défense amin'ny assemblée nationale dia tsy atao hoe atoko-panohatra akory fa izareo samy zareo ao amin'ny régime zany fa tsy misy fitenenana na kely aza mikasika ny momban'ny fiarovana zany a ao amin'ny assemblée nationale ary mampalefitra ny zavatra zany satria tsy hoan'ny fiarovam-pirenena rery fa lahatramin'ny gendarmerie azy de tsy misy fantatra na kely azy na amin'ny any police nationale tsy misy fantatra na kely azy fa tonga de fa vitandrareo any satria apetraka fotsiny le hoe secret défense tia de zay kanefa tadio fa ny contrepartie azany zavatra zany any tsy ho apetrany am'izao fotsiny ny momba nyo coopération io zany a fanarahana raha miaramila io zany a fa tsy maintsy misy contrepartie kanefa zany contrepartie zany de tsy maintsy andalo amin'ny assemblée nationale fa tsy fanjakany timo efa zatra manao resaka botolo tsy manara-dalàna ary izay atao hoe mampetipety azy ka tsy azaringotra azy a de ataony le izy ka matokoa ny zavatra rehefa ohatran'izany a afenina tsy ho tenenina dia aminay dia miteny hoe misy zavatra tsy milamina ao zany a ary na ny valiteniny lehibe any diplomatie de misy daholo ny coopération bilatérale amin'rehetrarehetra ka inona moa mahafany any amin'ny Russie zavatra atao any amin'ny soviétique am'izao fotoana zao ohatra ny coopération rehetrarehetra io tsy mahatoa tsy tenenina marina amin'ny zavatra io fa no ny fisehoany zavatra am'izao fotoana zao a no nitrangany a dia misy zavatra mamofopofona tsy mazava ao asa mety ho fivarotana amin'ny areny Madagasikara indray vao menandro Rusiana tadio tsara fa efa nisy resaka ane teto namana faniry tamin'ny io resaka Kromany Moraran Krom io misy efa nisy resaka teto tamin'ny fitondrana telo resaka hoe Rusiana to sy ndretrarehetra ary tadio tsara fa am'izao fotoana zao ny Krom mambony vidy be mihitsy ny ran'izao tontolo zao ary tsika Madagasikara de anisan'ny mamokatra ny zavatra io ka zany zavatra zany a
mety ho zany ao anatin'ny daholo zany rehetrarehetra zany manarak'izay moa dia efa mazava be reny posture ndraisin'ny fanjakana malagasy reny momba ny invasion russe a Ukraine am'izao fotoana zao a dia mazava be mihitsiny hoe noho le resaka lesona io nanaovana an'izy de apetraka fotsiny hoe manana souveraineté tsika tsy teriterena am'zany fa zay tsika mety ary tsika tsy tokony anna fahavalona iza n'iza ka io a le efa nanao an'izay zavatra zay ny malagasy de tsy maintsy zao ny efa rany ka za eto zany de manampy ny teniny député honorable Alain raha tsy mba zafy maly hoe hotakina ary de miteny mihitsiny hoe tsy maintsy hotakina ary tsy maintsy apetraka amin'ny fanontaniana amin'ny tompona andraikitra amin'ny prime ministre sy amin'ny izy telo mirahalahy tompona andraikitra amin'ny sécurité hoe momba ny resaka coopération fa zay zany no azo lazana hoe matoy zavatra io tsy nitenenina natao tsy fataboaka ary tsy nampandalovina atao amin'ny commission en défense dia misy zavatra tsy mazavazava ao zany ary mampalelo amin'izy zany de zao hoe les commissions de défense dia majorité ny eo amin'ny mpitondra ary na ndavaka tahak'igny ka hiteny aza vo azony kano tendre mandeha hoe aza miteny dia tsy miteny ary hoe eke zao de ekeo fa na izahay ao anatin'ny commission de défense ka tsy hoe miaraka am'zao régime zao na hiteny tahak'inona aza rehefa tsy majorité anao de tsy afaka anao ininona zany zavatra ohatran'zany azo atao mihitsy mankataka hoe miinterpellé ny tompon'andraikitra ao amin'ny mpanatanteraka satria asanay no manao an'zany zavatra zany kanefa azo lehibe no vitsy ianao de tsy afaka manao an'zany zavatra zany fa lasa verimaina fotsiny ezaka atao ary lasa ridicule anao amin'ny zavatra zay raha ohatra hoe anao zavatra ka sy tanteraka l'émission miaramila koa moa ny tena dia tsy anao zavatra ohatran'zany hoe tsy ho mission tsy avita mission fa lasa na le crédibilité any tena na le hoe mamanam-boninahitra ny tena ka tsy tanteraka mission dia lasa very simba ary mahaenao mihitsiny hoe zany ve mba solombavam-boaka manam-boninahitra amin'ny antokony tiako Madagasikara mba tsy isiny zavatra de ho atsony izy amin'ny rehefa tonga ny session amin'ny mois de mai de ho antanina andrareo io zavatra io ary atao noir sur blanc antanina mena taratasy mihitsiny fa tsy hoe atovaliana mbava am'izao fotsiny zay angamba nazy lazaina amin'iny fa fantany mipetraka fotsiny de hoe maninona no tsy teto Madagasikara no natao mifanaovana soni any zavatra io dia navoaka mpanao gazety rehetrarehetra teto ary maninona le zavatra soniavina tany na secret défense takin'iny aza de tsy mba nampifantarina akory hoe manana ny atao hoe manana ny gazety ny ministère ny firovam-pirenena eto mba afaka mamoaka ny amin'ny atsiprian zay activité ataony ny ministère io sy ny gendarme mikasika ny coopération io zany fa tsy atao ohatran'io fantatra mivoaka ihany le izy de eo de ahitana hoe matoa afenimpenina ohatra zany de ao raha zany hoe raha mifahafantarana an'le izy zany dia mety tsy hoe dia mety ny filofaratapony folo alin-da mihitsy no miteny hoe aza avoakanareo zavatra io satria raha ohatra ka zavatra madio de tokony ivoaka fa raha zavatra maloto de afenimpenina ohatran'io kanefa moa tsy avela marina tsisy eo le zavatra de mitranga ihany hoe misy zavatra ohatran'izao. Ny tamin'ny taona 20 sy 20 de tonga teto Madagasikara ny adjoint ny chef d'état-major rosiana zany anjely zay endry mpiara-miasa izay fa tsarotsika tsara tamin'ireny député Rambosalama ny amin'ny hoe nisy délégation rosiana tsy latsaky ny 5 ny teto candidat zay tsy fantatra ny tena mission an'izy ireo ny amin'ny hoe hitety candidat de hoe hanambatra candidat tokana de hamatsy vola candidat hamatsy fitaovana candidat kanefa de betsaka no adevitra na taoriny zay ny fanadihadiana nataon'ny mpana gazety ny France 24 Gaël Bourgia dia namotsipotsitra ny tetika zay nataon'ny Rosiana tao ambadiky reny rehetrarehetra reny ary misy ady apitaka zay nataona candidat ihany tao ambadiky reny fihetsika nataon'ireo délégation Rosiana zany mba hahafantarana ny tetikadin'ireo candidat ho borotsaka satria moa fantatra rehefa fifidianana zany satria fifidianana poids lourd ny fifidianana voalohan'ny republika dia ny vola sy ny fitaovana ny zava-dehibe
ka anisany nisy ihany reo kandida zay tafajabaka tao anatin'izay paikady ny rosiana zay. Ny raharaha kroma efa nresanao iny ny amin'ny fikasan'izy ireo haka izany kroma izany. Fantatsika fa ny kroma dia manana velaran-tany zay fitrandram-bolamena any atambary sy any Betsika any. Ny vaovao zany dia amam-bolana maro mba tsy lazaiky hoe amataona no tsy nandraika rama reo mpiasa ny kroma, kanefa ny fitrandrahana volamena de mandeha ihany any am'zany toerana any ambilibe zay resantsika izany. Ary farany moa zany ny fanadidina tsy hoe farany famelohan'ny farany zay nataon'ny vomera parlementaire mpanadiady teo anivon'ny antenimeran-doholona mikasika indrindra ny fampidirana fitaovam-piadina teto Madagasikara dia nanapirofo fa tsy nafantatra an'izany ny ministera ny fiarovam-pirenena tamin'ny fotoan'andro zay ny jeneraly Benik Xavier moa zany no anisany ny tantana izany. Ary hitantsika tamin'ny fanadihadiana voatselakory zay tamin'ny fahitalavitra tany ampitan-dranomasina tany fa ny groupe Wagner zay any Rosiana zay anisan'ireo manamboninahitra Rosiana sy manampahaizana Rosiana zay aparitaka aty amin'ny firenena zay manana an'izay intérêt stratégique izay zany dia tonga aty Madagasikara akoatra ny Centrafrika sy ireo firenena marobe zany dia nisafidin'izany groupe Wagner zany. Ny fahatongavan'izany eto Madagasikara dia betsaka ny fanontaniana ao ambadika zany ny amin'ny hoe inona sy manohatry ny ahoana ny fifanarahana ny fitondram-panjakana sy ny mety ho anisan'ny andraikitra eo amin'ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena sy reo mety ho fampiasam-bola malina an'izany groupe Wagner zany ho an'ny eto Madagasikara. Fantatra nefa fa dia somary tsy de milamina zany eo amin'ny tontolo ny fomba fiasa amin'ny faritra rehetra manerana ny Afrika, indrindra amin'ny tia Europa ihany koa zay natafiditra azy ireo. Ataoko tsetsasetsa tsy aritra kanefa misy saina zany député Rambo ka eo amin'izay lafiny zay alohan'ny hidirako lafiny zavatra hafa de hoy zay hoe ny tontolo aratafika dia fantatsika tsara fa ny firenena zay mamokatra fitaovam-piadina be indrindra zany hoe industriana arma sy ny firenena zay manana famokarana be indrindra tsy voatery fitaovam-piadina fa manao famokarana be indrindra ary manondrana dia sokajiana ho firenena matanja. Io Rosia dia anisany ao anatin'izany ary izy io mampifilafiloana de mipokara ny ady eo amin'ny Rosiana sy Ukraina ka na misy ary lay fanasaziana ara-toekarena ataon'ny voniny Europeana sy ny Amerikana dia tsy mampiotsona any Rosia izany rehetrarehetra izany. Sahirana Madagasikara tamin'ny safidiny teo eo amin'ny lafiny ara-diplomatika sy ny fifandraisantsika eo amin'ireo mpamatsy vola député Rambo mba tiako mba ho azo avy any aminao zay mety ho fahitanao amin'izany rehetrarehetra zany satria ny lafin-javatra ohatran'izao dia tahaky ny mamy tanjaka atsika eo anatrehan'ilay fiara-miasa satria bilatéral ty ny amin'ny hoe firenena zay teo ambany vao amin'ny frantsay tsika samy ny antsarotsika ny tantara amin'ny fahampanjaka ny amin'ny hoe nanao fifanarahana ny anglisy tafiditra voalohany teto amin'ny Madagasikara ka namototra any Madagasikara ny anglisy ary nomena ny frantsay. Misy sary hafahafa zany mandeha amin'izao fotoana izao député Rambo. Ny any fahitako azy namana fanira dia io moa samy manana ny fomba fijery ny raharaha amin'izao fotoana izao. Fa za zany tonga de mahitsy be hoe erreur stratégique ny fitondrana ny tsy mifidianan'ny Madagasikara ilay atao hoe résolution ny ONU zay manameloka ny Rusiana amin'ny zavatra mitranga ny Ukraine amin'izao fotoana izao. Ny antony dia zavatra tsotra no mahatonga amin'ny teny an'izay ny tadio fa ny Rusiana ny mafia mihoatra no mafia occidental ary tena mamonolona mihitsy ary ny nahatonga ny malagasy nanao an'izay zavatra zay dia ny fahitana ary efa tsy tao hoe fahaizan'ilay
minisitry ny raharaha-mbahiny amin'ny resaka coopération bilatérale sy ny fandraisana décision zany. Raha jerena ny zavatra am'izao fotoana zao de tadio tsara fa ilay gropy teneninao teo ane ka tsy i groupe andeha anao zay ampandrosoana ny firenena fa karazany ohatrany hoe groupe atao hoe groupe de pression zany ao an'le fitondrana anankiray zay marisarisa amin'ny tsy maintsy anekena ny atao hoe ny firenena rosianina zany. Ary ny raha ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao dia efa tsy afaka miala tsony ny Madagasikara satria efa tafiditra ao anatiny atao hoe nasin'ny rosianina am'izay zavatra zay dia io manao hoe manana ny fahaleovantenany am'izany ny Madagasikara ka dia tsy mijery ny hoe makanisa na makany fa mitana n'ilay neutralité nefa neutralité tsy dia mandehany am'izay tokony ho izy ny resaka position nyraisin'ny Madagasikara zany am'izao fotoana zao raha mikasika ny hoe adiny Rusiana sy ny Ukraine. De eo koa ny am'izay zavatra zay ny atao hoe zavatra tsy ho fantatritsika koa zany zavatra zany ary atao hoe isampitondriany malala dia misy ny resaka fanarahany zareo any zay atao hoe resaka karaha ny ohatran'ny detiny ty fitondrany ty nahatonga an'izao fitondrany zao eo dia milasa misy dety zany amin'ny firenena rosianina ka eo le problème le tsy fahaizana n'lay atao hoe paikady sy diplomatie zany fa mandeha anjamba fotsiny am'izao tsy ampy mifanadiadiana sy mifandalenina ny zavatra rehetrarehetra dia lasa tsy afaka miala fa lasa tsy afa miala ary atao hoe inona filaza azy manaiky tsy sazoka zay ataony Rusiana ny malagasy am'izao fotoana zao tady io fa ny Rusiana anankiray izy nefa ny olona manodidina anao hoe puissance mondiale firy no manodidina anao contre amin'ny zavatra io ka atao hoe erreur stratégique neny Madagasikara miaraka amin'ny Rusiana amin'ny zavatra io ary ny atahorana mafy amin'ny io dia ny fiakaran'ny vidim-piainana tady io tsara fa zavatra kely ohatran'io ane de ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy no atao hoe mandrain-kono izy ny fitenenany tsy zavatra rehetrarehetra io de vitan'ny Rusiana ho eto aminao dafolo satria anao miaraka amin'ny Rusiana fa misy zavatra aty farana koa aty amin'ny atao hoe mibloky anankiray aty amin'ny bloc ouest zany raha ohatra ka zay ny tiana ho lazaina kanefa tady io tsara koa fa rehefa ny bloc ouest zay firenena firy no atao hoe censuré anao eto de mba eritrereto ny zavatra tokony ny azo an'ny malagasy any ary reo atao hoe diaspora malagasy be de be any ivelany any dia atao hoe 90% zany malagasy zany any aty amin'ny bloc ouest dafolo fa ataoko hoe vetsivetsy fotsiny eo amin'ny miaraka amin'ny Rusiana sy ao jereo fa ny Chine fetsy be izy miresaka amin'ny rehetrarehetra izy fa na condamné any mody namana amin'ny Russie izy fa tsy hitsy mikondamné ny ary ambadika fa de mipetraka anelanelany eo izy ary ny azy de mandeha foana ka zay zavatra zay ny teneniko hoe diso paika ny
firenena malagasy a nanao an'ireny hoe mifidy tamin'ny résolution ny tsy momba ny tsy momba ny aroa de io ny afarany tady tsara fa raha i Rosiana rery miaraka amin'lo zany tsisy ninona vita eto fa tsy maintsy miaraka amindreo bloky ouest reo anao a zay anao vao matafita ary tady tsara fa Madagasikara dia atao hoe zanatany tandrefana dia amana zanatany tandrefana zay a dia aty amin'ny bloc ouest zany a no mapetipety azy aty amin'ny OTAN sy ny rehetraretra ty fa tsy ary miaraka ary amin'ny Rosiana ka io zany tokony eritreritra ny mpitondra fanjakana amin'ny zavatra io ary ny ahina dia iakatra ihany ny vidim-piainana eto ary lasa ny atahorana de lasa tsika samy malagasy indray no ifandramatra iady eto ny farany satria mihenjana ny fiainana mafy ny fiainana tsy araka ntsony nety manany tsirairay a dia lasa atao hoe mifampina naterana ito tsika samy malagasy zany am'izay zavatra zay ka zay ihany mila jerena tsara zavatra zay ary tokony eritreritra mpitondra amin'ny tena vaoka emo efa lasy iny a de efa tsy miverina ntsony fa dia ny diplomasia ane mifehtsaram-belatsia na manao zavatra aminao azy ary io tandrefanareo de tady io tsara fa misy intérêt ihany keo aminao fa izy a tsy hanao zavatra tahaka ny ohatrany taloha ntsony fa tsy maintsy misy réserve ataony a de eo anao no raisina ary ataoko hoe any amy zavatra zay tsy ananan'ny Rosiana mihitsy no ipetahany anao mafy tsy afahan'ny Rosiana manampy anao a de eo anao no raisina zany ka zay no azo hoe lazaina am'zay zavatra zay mazava tsara zay député Rabo satria zay moa tsy maintsy hoe nilalovantsika satria dia ao anatin'ny actualité zany ary ny toeranao a zay namolavola ny fahatanoranao sy ny andraikitra amapolo taona maro mivezivezeran'ny Madagasikara de raha ary ny sitrany raha ohatra ka mba nahazona valiteny sy fanadiadiana avy amin'ny député Rabo fa iverina eto an-tanàna tsy hoe teto an-tanàna le teo tsy eto fa teto ihany fa mifamatotra kokoa tamin'ny fiarah-miasa amina firenena zany ny zava-misy tao anatin'ny herinandro izay a de tsikaritra ihany le hoe herinandro fanadiovana ny azakazaka ihany nanazavany zava-misy le fitondram-panjakana ny amin'ny hoe tena efa mba manao zay ezaka rehetra fantatray fahasarana vahoaka io de niezaka ilay ministry ny vatra nampiantso ny mpandraraha nanova-paikady zany le fitondram-panjakana député Rambo de nampiantso ny mpandraraha izy tamin'ny fanarin'ny herinandro de tamin'ny fiandohan'ny herinandro malray izy a de teo am'ireo mpamongady sy mpanjara indray prosista sy de tao indray no voriny a nresahana mahakasika indrindra ny vidiny entana zany hoe mbola miverina ihany le teny député Rambo teo hoe tena diso paikady le fanjakana le paikady nentin'le fanjakana de hoe satria miakatra be ny vidiny entana satria sahirana le firenena de mipaikady hitany de hoe ndao anafatra entana be da be isika fa tsy nanosika izy sy nampirisika izy sy ary tsy nikarika vola izy ahafahana mamokatra anaty de mba mioty mivokatritsika afaka embolana afaka valo volana afaka herintaona fa nieritreritra foana mandava taona mandritry ny mandany le fanjakana hoe tsisy afa-tsy manafatra na importation mety de zao zany a tsy mety vaovany olana ary vao mainka mipira satria raha ny zavatra nafarana ny tratra teo aloha zao tonga any amin'ny légume izy am'izao fotoa zao député Rambo de na lay ministry ny serasera le manohana an'le fitondrana ary de niteny mihitsy hoe tena hita mihitsy ny tamfarana tsopitopitra amin'io ny amin'ny hoe misy tokoa ny tsy tomombana zany hoe manaiky izy zany fa de tena sahirana le fitondram-panjakana ary rehefa manaiky am'le hoe misy tsy tomomba zay a de nitantarainy amin'ny hoe betsaka koa ny ady mandeha ary voentsika ao anatin'zany a ny antokony zany hoe variana ao anatin'le ady antranony antoko na de mahafantatra le fitondram-panjakana fa tena tsy tafavoaka le firenena zany rehetrarehetra zany a de adevitra nandeha tamin'ny faran'ny herinandro iny am'izao fiandohan'ny herinandro zao de tonga de hitantsika fa nitroatra ny teo anivon'ny SMA le mpiasa zay eo anivon'ny orinasany commune urbaine Antananarivo reo zay mandroka ny fako zany a isa-tokantrano ny amin'ny tsy mahalavorary ny fandraisaka raman'izy ireo mitroatra ihany koa ny mpiasa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo rehetra ny amin'ny fomba fitantanana sy ireo fomba fiasa ao anatin'izany commune zany miteny ihany koa reo mpiasa eo anivon'ny université na reo mpandraraha omaly fantatsika ny sinjany etsika zany
ary tamin'ny herinandro io zay mbola hitoy andrasantsika hoe aiza ho aiza no itoy any fitakiana ataon'ireo mpandrarah reo mpiasa eo anivon'ny santé publique zany na fahasalamam-bahoaka tsika moa tsy hitanisantsony reo a etsika isaky ny commune zay tsy mandraiky arama am'izao fotoana zao ary rehefa tambatra eo rehetrarehetra eo de miodina eo amin'ny vola avokoa député Rambo tsy tenitsontsika ny kroma tsy tenitsontsika ny mpiasa rehetrarehetra any amin'ny sehatra samihafa zay efa tena mitaraina hoe kely karama tsy voalony karama tsy ampy karama sy ny sisa zany kanefa de hitantsika io ny zava-misy zany am'izao fotoana zao tena mitangana zay tsy izy ny vidim-piainana eto Madagasikara ary lay PPA lay parité pouvoir d'achat nefa dia tsy mifanaraka an'le inflation misy eto Madagasikara efa betsaka ny zavatra nresantsika mahakasika izay député Rambo fa mbola hitondrantsika lafim-panadihadiana ihany zany satria tsy mety manana vahaolana matipaika le fitondram-panjakana ary na ingabrinel lara de mbola nanamafy tokoa fa tena nisy ny fizarana vary amin'ny madiko sy menaka tany kapsily tany aminy satria ronjato fokotany hoy izy ny any Ikongo sy diso ny fitadiko an'izay zato gony ny tonga de zay kely ny anatra teo na hiratra ho any am'izany district zany député Rambo le izy zany ny problème zany am'izao fotoana zao namana faniry dia efa diso pakady hatramby voalohany zany lay fitondram-panjakana dia tsy afaka miverina tsony amin'ny am'izay décision ndrazy fahaton'le hoe lasa manao hoe fuitana avant-tout zany ary ninona atao hoe fialana bala na argument hoentiny eny tsy efa ny zavatra mitranga rehetrarehetra eny dia tsy afaka manamarina an'izany izy ary tsy afaka anatsara ny atao hoe fomba fitantanany sy ny rehetrarehetra fa de efa atao hoe le karaha ny hoe fuitana avant efa mandeha makany fotsiny zany ninona midona mba tsy anenjehan'ny vahoaka azy zany am'izao fotoana zao raha tsy teny fotsiny hoe inona zavatra mitranga am'izao fotoana zao nanomboka tamin'ny 2009 de tsy nandeha am'izay itsony ny atao hoe ny fiarahamonina malagasy sy ny fiarina malagasy zany sy nisy kolotsaina vaovao satria nisy kolotsaina vaovao volena teto ary le kolotsaina vaovao ny volena dia tsinona fa le kolotsaina ny atao hoe kolotsaina ny fanonganam-panjakana ory avamanana fandrobana ao daholo ny rehetrarehetra ao daholy de lasa mipetraka eo am'le fiarahamonina malagasy any lasa ny herisetra no mipetraka ary rehefa mipetraka ny herisetra dia tsy milamina ny fiarahamonina dia am'izay fiarahamonina tsy milamina zay de lasa misy fizarana zany eo amin'ny fiarahamonina de misy ny atao hoe fiarahamonina ny matanjaka de misy any fiarahamonina ny mijaly de eo am'izay zavatra zay indrindra no araky ny lazainao teo no itenenana hoe raha am'izao fotoana zao no tiana ho tenenina dia maro ihany ireo atao hoe zavatra tsy milamina eto amin'ny tany sy ny firenena ary mila
mila raha maso akaika indrindraindrindra amin'ny fiainandavanandro ny mponina zany fiainandavanandro ny vahoaka ary zay zavatra zay a dia ahitanao ohatra hoe ny misy erisetra zany zavatra tsy eritreretinao zany mitranga eto amin'ny tany nisy ny fanjakana zany misy maro mihitsy izy eo misy ny atao hoe fanolanana zany zanaka zany misy ny fanendahana sy von'olona alatra famonoana olona dalo etsero fanondranana tsokosoko ny arem-pirenena ny fisolokiana isan-karazany héroïne ny cocaïne zao zany tsy ferana tsony zany ary zany zavatra zany a dia ahitana fa tena tsy afaka maino anatin'ny filaminana sy ny fandrimpahalemana tsony le vahoaka fiarahamonina milamina fiarahamonina milamina tsy misy dia mametra-panontaniana ny tena hoe mba misy any ve le autorité de l'état sa tsisy mba misy any ve le atao hoe vahoaka andriamanjaka sa tsisy ary mba misy any ve ilay atao hoe rafitra mpiarahamonina zay mametraka ny hoe ny fanjakana no ny vahoaka dia fanjakana tsy zany ny zava-misy am'izao fotoana zao a fa dia resaka mifanohatra am'izany no hita ary ny disadisa ara-piarahamonina etseroa no mitranga am'izao fotoana zao ary atao hoe mampiteny mona satria dia lasa samby vahoaka no mifanorevitra fa raha misy atao hoe alaolana na torohevitra avy any amin'ny avy any amin'ny mpitoram-panjakana dia tsy misy zany fa ny fanjakana dia tsy manao afa-tsy ny miteny hoe mety zao kanefa ny fiainana tsy mandeha am'izay izy ny fiainan'ny vahoaka tsy mandeha am'izay izy fa miakatra midangana zay tsy izy raha ny farany teo fotsiny zao no teneniko hoe savon bara anakiray raha mividiana 35 000 izy teo a de lasa any amin'ny 45 000 izy am'izao fotoana zao ny vary zay nananao BDP eto a lasa tsy lafaka misitraka zany vary tsara zany tsony ianao a fa lasa ry am'le vary zay vary omen'ny fanjakana nefa de mialatsiny am'y tena lizy fa raha olona hoe tena mitandrina fahasalamana zany de tsy nanany zany vary zany zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ka mametra-panontaniana ihany le fitondrana am'izao fotoana zao hoe mbola olona mana-tsaina sy manam-panahy ihany ve ary mbola mahatsapa am'izany hoe mitsenjo no avy ny vahoaka no mitondra am'izao fotoana zao a sady araka le fiteneniko tao hoe efa nisotony aleoko maty de efa manao karazany hoe fuite en avant dia zay tenenina dia ampiasana ny mpitandro filaminana anao zay manao raha matahora mivoaka rehetrarehetra mba tsy hafahana mametraka an'izao fitondrana zao hoe tsy mahazaka ny ataony tsony mpitondra fanjakana tsy ao am'le fitondrana tsony mpitondra fanjakana dia ampiasana ny mpitandro filaminana ka zany zavatra zany no mampalelo am'izao fotoana zao ary lasa vahoaka am'izao fotoana zao de lasa very fanambola velona ary maza mahita mihitsiny a fa de ohatrany lasany hoe mandeha am'izao fotsiny le vahoaka mandeha eny an-dalana eny a fa tsy mety tsy tonga saina fa varina am'le fitadiavana loatra dia lasa tsy tonga saina tsony a fa atao ohatrany hoe lasa ohatrany olona dala zany ny vahoaka satria be loatra
le fahasairanana ary be loatra le antsana antsana misy zany a zany hoe atao hoe classe moyenne zany am'izao fotoana zao a de tsy misy tsony fa dia mipanakarena sy mantra sisa de le mantra nefa atao hoe 92% ny voaka mantra daholo de treto fa zany versaina le olona ka zany zavatra zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ry faniry ary mametra-panontaniana ihany am'ty mpitondra fanjakany ty hoe mbola ao ve naroa sa efa ny vahoaka efa mandeha mandeha azy am'izao fotsiny ane vahoaka am'izao fotoana zao hoe fa tsy misy balisy tsony hoe amin'ny fitondrana ny fiainana andavanandro. Nisy apahany tamin'ireo fampanantenana zay nataon'ny filoham-pirenena mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra ny hoe anao 50 000 logement ho an'ny vahoaka malagasy sombony zay raisiko zay député Rambo fa atreto aloha miezaka ny manisa itsika telo taona zay ny lasa de hoe raha izay ny fanamby napetraka le fitondram-panjakana anao 10 alina trano dia miezaka manisy tsika tsy mbola telopolo tsy 300 so vita 300 zay le tiako atongavana hoe lay resahana ery amin'ny Ivato lay building zany zay atao eny Ivato zany hoe am'izay trano zay vita zay zany mety hoe ao anatin'izay koa lay trano hiazakazana eto Mery tsy atosika zay hanoerany vahoaka atao betsy mahomby am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsy ekenay io satria dia maka ny tanay raha tsy azonay antoka mihitsy ny ipetrahan'le toerana io satria ny tany zay olovan'ny taranakay no lasa ao anatin'izao ary ny vola kely zay omenanay na 1 milliard na 2 milliard na 5 milliard de tsy havita no avy ny taranakay satria ny fanananay mihitsy la zany hoe zava-dehibe amin'ny malagasy le tany zany sombony zay ndraisiko zay député Rambony amin'ny hoe 50 000 logement nampanantenainy nisy fotoana nanao communication ny fanjakana hoe efa navita tany amin'ny 700 logement tanoany miezaka mitadidy hoe logement taizy io moa fa ny atreto aloha zany ozy hoe ny Bron préfecture dia tsy logement zany fa trano zany natao iasaina fa hafa ny trano natao ipetrahana atreto aloha zany raha ny trano mora de ohatra mbola tsy tazana ihany zany satria miezaka mijery ihany hoe aiza moa zany ny trano zay vitan'le fitondram-panjakana lay secrétariat-panjakana ny trano fonena sy ny tanàna vaovao miaraka amin'ny analogue de rehefa jerevana lizy de mbola le tsy vato ihany no mbola voizina am'izao fotoana zao tamin'ny teteza mita misy sombony kely tamin'ny Tomasina de misy sombony kely tery Anosiala de sombony kely etran'izay saika misy trano napetraka tany Mahajanga hatram'izao tsy hita nefa ran'le trano le voalaza fa ho an'ny mpianatry ny université dia azo lazaina fa trano vitsivitsy eo ihany ka eo anatrehan'izany lasa ihany saina député Rambony amin'ny hoe tsaroko tsara tamin'ny andron'Andriamatody deratsiraka de 35 000 logement nampanahitana any tamin'izay hoe anamboatra trano 35 000 logement fa savolaina vao nahavita an'izany trano zany ary tsy mety tsy tanteraka hatramin'ny fariny ara ny ministry ny fanajariana ny tany tamin'izany Andriamatoa Herively Ramanantsoa mialatsia manona anarana fa rehefa nanontaniana président Ratsiraka hoe aiza ho aiza tompoko le 35 000 logement taty amin'ny fahatelo taona ny toanano teo amin'ny firenena zany hoe nanomboka taty amin'ny 97 de taty amin'ny 2000 taty de ozy izy ny comptabiliser natao anatin'izany le trano zay ataon'ny olona ary miezaka amin'ny fanjakana manamora ny fahafahana mikarakara an'ireny trano reny amin'ny alalan'ilay matériaux de construction zany 35 000 logement tamin'izany ity le fanjakana mametraka fanandro 50 000 logement de ozy hoe ao tsara ve lay hevitry le fitondram-panjakana mbola trano zay resantsika zay logement zay de mety itely le fitondram-panjakana ka tsy hitanareo nga io trano mpianatra erianany io de mety itely le fitondram-panjakana ka tsy hitanareo angamba le trano zay mety nataotaonay tsy fantatro mo zay mety ho fanosana trano lotissement na kamakama ve tafiditra ao anatin'izany tsy fantatsika moa zany rehetrarehetra zany fa atoko parenté zany député Ramboasalama Emilia hoe rehefa fakaina le izy jerevana satria ianao miresaka an'le vidim-piainana ny inflation sy ny resaka insécurité sy ny rehetrarehetra ka raha idirana isa teboka de izy tsika hoe tena tsy nahavita nandaka-baolina atao anatin'ny faribolina ny centre le fitondrana ary raha tokony ny andaka-baolina makany amin'ny adversaire izy de nidakany makany aminy indray le baolina mba ho vonoany makany aminy mahatonga le ady atrano am'izao fotoana zao tery am-piandrana ianao de niteny an'le hoe manana hafatra ianao eto amin'ny boribory tany faefatra tsy fantako na inona moa le hafatra ho resan'ny député Ramboasalama fa ny mpanohana an'le fitondrana am'izao fotoana zao député Ramboasalama de hoe
tsy misy afa-tsy ny filohan'ny repoblika ihany neverina fa tena matafavoaka baolina ary de mbola izy no ametrahana fitokisana de misy mihitsy masovo tonga avy any ivelany tonga eto an-tanindrazana zay nahazo toerana am'izao fotoana zao de hoe de tena mbola izy ihany koa ny hitanay fa tena mampandrosa an'le Madagasikara atao anatiny nefa de misy olombavamboaka voafity tao anatin'le IRD miaraka aminareo miteny amin'ny hoe tsisy nininona mandeha am'zay lona zao na kolikoly na resaka foto-drafitrasa tonga aty amin'ny vahoaka na resaka vidim-piainana mbola netinety azany tamin'ny andron'ny ASVM solombavamboaka am'izao tompoko ny tena zany somary ataoko moramora le izy fa akoatran'izany solombavamboaka zany betsaka ny frustration ana mpanohana no niala tao anatin'izany sambo zany fitseny deputera Mbosalama zay de fanjakan'ity zany dia arak'le fitenenina hoe ty tsy teny marina mihitsy fa ty tsy maintsy manana marina foana ary tsy anaiky ho diso hoe ary ny teninao teo a dia manam-pirofo mihitsy ny hoe fanliana ny tsy fahombiazana na tia mpanohatra gasa mpanohatra ny kritikanareo sy ny rehetrarehetra ary rehefa tsy mahavonareo de tokony iaiko hoe tsy vitanay ty zavatra ty fa ny raisy fotsiny hoe resaka tsy mahabe omby zao dia nalefa teny mihitsy nga gouverneur Antananarivo nandefa ny an'zaina sy ndretrehitra nandray an-tanana fa aiza izy zao aiza de nitery amin'ny tery vato tery amin'ny sotabomba tery amin'ny miaramila nanaovana le trano nanaovana oeraoera be nandehananga secrétaire d'État amin'ny momban'ny tanàna vaovao sy ndretrarehetra hoe efa misy io azao miliara no anan'io sy ndretrarehetra trano 300 ve no atao an'izany ary aveo raha fa mijerana anao trano mbola tsy de am'izay makaiza akory ka ny ahy zany tiako amin'ny vidiny lafo de amin'ny vidiny lafo ary mbola tsy satenenina akory le vidiny ary de efa atao sady hoe efa misy olona 5,000 mahery efa manao an'io mamandrika fa dia jerentsika araka ny tokony ho izy tsy zany no fandehany am'le resaka hoe tanàna sy ndretrarehetra ary ity fanjakany ity dia atao hoe mahay ny communication sy ndretrarehetra kanefa rehefa tena jerena tsy de makaiza loatra lefa communication fa tena communication makany amin'ny famitaham-bahoaka le izy ary mampalelo amin'izy de zao ny vahoaka izay atao hoe mora avitahana sy atao hoe bebizina zay ny tena mpameta-bahoaka koa reny bebiziny reny reny ny tena jonony ary atao hoe mbola anao koa ny resaka kolokolo rehefa aveo momba ny zavatra iny reny zany ny tena miaraka aminy ka za mahita an'io zavatra io zavatra tsy ho tanteraka mandrakizay zany fanaovana an'izany hoe fanomezana ny vahoaka trano sy ndretrarehetra zany raha izao fandehan'izao hoe ary isaky ny mandeha ma tsy de fitondrany tya dia ny fialana bala ihany ary tsy manaiky mihitsiny ny hoe fahadisoanay io fa tsy maintsy ahelika tia mpanohatra foana matoa helika tia mpanohatra de hita matanjaka zany le mpanohatra ary atahorana mafy le mpanohatra matoa ahelika adaoly izy fambiazana rehetrarehetra io kanefa tady io tsara fa zany fitenena mpanohatra eto mifanaova mpanohatra n'izao fandarana rehetrarehetra zao ny mahatonga ny fitondrany io tsy mitany atao hoe ligne directrice ligne de conduite amin'ny fitantanana raharam-pirenena mahatonga azy mandeha amin'ny tsy fahaizana ohatran'io ka za eto zany de efa miteny fa misy haiko io amin'ny boribory tany faefatra dia efa manomana am'izao fotoana zao ny atao hoe fametrahana isaky ny fokontany sy ny ratsa mangaika ary fidy atoato ny atao hoe ny distime zany amin'ny boribory tany faefatra izay atao hoe rafitra ao amin'ny boribory tany faefatra hitondra ny antokotiako Madagasikara eo amin'ny boribory tany faefatra izany rafitra zany de fa hanomanana sady iedina am'izao atao hoe fametrahana ny
fitondrana fametrahana filomarika Ravalomanana no amin'ny fitondrana amin'ny fifidianana am'izao zany ary mangataka aminy mihitsy ny zahay hoe tena tsy lasa tsony ty fireneny ty Andriamatoa fa dia alao mihitsy ny ianao no hitondra nyty baolina ty ary dia izay atao amin'ny boribory tany faefatra dia mametraka anao mihitsy ho candidat raha izay aty amin'ny boribory tany faefatra fotsiny de mametraka anao ho candidat anay amin'ny resaka amin'ny filoham-pirenena zany fa tena mijaly le vahoaka ary mila zany aty amin'ny boribory tany faefatra boribory tany faefatra zany tamin'ny andron'ny filomarika Ravalomanana zany nanantenana mazary mba tsy tenanako hoe voalohany de faharoa kanefa am'izao fotoana zao ohatrany natao kilabao ary to edivana aza ny rehetra rehetrena zay zavatra hoe mba vita rehetrrehetra niaraka tamin'ny filomarika Ravalomanana dia potehana daholo hatramin'ny zay zavatra hoe zavatra tsara ka mipetraka teny napetraka ny filomarika Ravalomanana dia potehana daholo ary edivana ary atao hoe ohatrany hoe fafana mihitsy zany le zavatra ka zay de miteny zay tamin'ny boribory tany faefatra hoe izay zany dia mangataka mihitsy zany ny filomarika Ravalomanana ary izy no hitanay anarina an'izao firenena zao de tena latsaka any amin'ny latsaka any amin'ny lavaka lalina de lalina ka izy no hitanay anarina nyty fireneny ty ary apetrakay mazava tsara eto fa ny ety amin'ny boribory tany faefatra ny distime ety amin'ny boribory tany faefatra de fa anao fivoriana ary ametrahana zay rafitra rehetra tokony ametrahana filomarika Ravalomanana amin'ny zay toerana misy azy zay fivoriana ho ataonay amin'ny alady ho avy zao eo amin'ny toeram-pivoriana ety Namotana zany ka etsonareo tompona ndraikitra rehetrarehetra eto amin'ny boribory tany faefatra zany dia ny bron Fokotim amindreo 32 Fokotany eto amin'ny Fokotim andinika sy ametraka ny zavatra amin'ny fomba andinihana ny paikady rehetrarehetra amin'ny fampandaniny atao hoe ametrahana ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara ny filomarika Ravalomanana amin'izay toerana mahafiloam-pirenena zay satria tsy mahatiatoka mihitsy ny boribory tany faefatra tamin'izy teo amin'ny fitondrana kanefa zao dia atao hoe tena tsy rarahin'olona ary misy atao hoe zay zavatra kely mihetsika eny amin'ny zavatra tsy mety eny amin'ny arrondissement eny amina eny dia ailika amin'ny boribory ailika amin'ny antoko daholo ka tsy mety zany zavatra zany ary boribory tany nanana maizy azy zany ka mila apetraka amin'ny toerana misy azy iny ary zava-dehibe zay antso nataon'ny député Rambozay ao amin'ny boribory tany faefatra zay miantso ny mbola hirotsaha ny filomarika Ravalomanana zay ihany zany ao anatin'ny fitantanana ny firenena imo araka ny efa notanteritsika hatrany hatrany de hoe zava-dehibe ihany koa ny famalina ireny antso ireny amin'ny fomba ofisialy avy any amin'ny filomarika Ravalomanana fa ny fahavonona zany sy ny antso any rehetra de tena efa zava-dehibe izany amaky ireo soratsoratra zay efa voninao tsika député Rambosalama mba ahafahantsika indray zany mame voninahitra ireo mpiaino somary nanana olona antsika teo amin'ny lafiny fifandraisana teo de tsy afaka namaky itsika tamin'ny faran'ny herinandro zao koa tsika misy fahatapahindray sahirana misy tsika satria akoatra ny brouillage akoatra ny faharatsian'ny connexion zany de miaina zany tsika isika raha teo dia inina ho an'ny mpitondra fanjakana na ny sorana atao anatiny zay hoe fandefasana ny sary amin'ny alalan'ny satellite zay na ny canal sat na ny parabola na ny Star Times de lasa tsy mahara-baovao zany ao anatin'le violation na constitution daholo zany article 10 tsy mahara-baovao le olona any faritra sy any amin'ny toerana misy azy fa averinay fa ty émission ty nefa tsy émission virtuelle ka hoe tsy maintsy ato anaty Facebook any ianareo no mahazo an'izany fa ho an'izay te hijery de manaraka ato ho an'ny tsy mijery moa zany de mihaino izy amin'ny radio de mijery izy amin'ny télé misy no YouTube zany veritsika foana zany ary ny fahasamihafan'ny fandarana de samy manana zay hoe fomba hitondrany ny fandarana zay sy hitsangana amin'ny fandarana zay na ny ligne éditoriale zay de ny tsika zany de mametraka ny tsika tataka izao ny fomba hitondrantsika an'zany fandarantsika zany ary mbola apetratsika ihany fa manana zay couverture nationale zay tsika satria rehefa vita ohatr'izao ny fandarana
de alefa any amin'ny faritra zany mba horenesin'ireo namana ho an'ny radio zay tiako tenenina hoe tsy resaka virtuel akory ny émission ntsika ka tsy maintsy mifototra ato anatin'ny Facebook sika sy ny YouTube fa miezaka tsika na izany naty zany teknisiana sy ny mpiara-miasa rehetra mizara mifandarana any amin'ny radio sy ny fahita lefitra zany mba azona mandray zany ary mampitombo mihitsy ara ny fréquence na audition sy ny afahana mijery zany any amin'ireo fahita lavitra mba atonga andrehetra mba azo ny vaovao zany ny etiko teto zay satria de misy ny mametraka ihany ny fanontaniana amin'ny lafiny zay Facebook izay eny ary de amaky ny soratra atsika député Rambo mino elso razana manatitra ny araba tsarava tompoko salama ny avy éducation faly sy ravo miara-manonja aminareo aty antoerana indray ary de tena miondana tokoa moa zany no sady manolotra ny fisaorana mitafotafo hatrany ho anareo tsirairay ato amin'ity plateau ity anko de miarabanao ihany ko mino elsora zana avany kason ny mpijery atsika député Rambo zany mbola izy any Andriamanitra ny omba sy tahantsika malagasy manerana ny tany de toraka zany koa ianao tompoko ary izy io efa nisy fotoana nandalo teto ary efa mpanaraka an'ity fandaran'ity ary assidu mihitsy amin'ity zavatra ty ary anisan'ny manome courage moa zany amin'ny zavatra io fa dia torak'izay ko madame Razana eny ary iary soa le teo raha sy diso iary soa tamin'ny YouTube noho sy tombo mafantanina miaraba ny miara-manonja rehetra tompoko misaotra ny tonton Mota mampatsiaro ny tantara mausolée anaovana azafady fa misy razana diso toeranao izay mibana nakalazaina homaly zany hoe ty zany somary efa nahazo kely le 29 mars izy ty niniratsimba efa lasa an'ireo ty tanindrazana ny volameny hoy izy eka izy ty moa zany tsy azy vety amintsika le raha ery Ralbenja bonjour avety à Brest de kokoko anao zany monsieur Ralbenja fa dia fankerezana lehibe am'le fanarahana tsy tapaka ny miara-manonja avy any ampitan-dranomasina any Bruno Rabenandrasana salame de miaraba ihany ko monsieur Bruno zay manaraka atsika Jocelyne Jos miaraba maraina ny aty France de manao kokoa anareo ihany ko zay ao aty Madagasikara anay aby zay lasitsika itovy razaka ty tena mpanaraka atsika mafinaritra mihitsy faly fatafony indray miaraba ny voaka rehetra ary ny mpanolotra ny miara-manonja rehetra isika rehetra tompoko de miaraba de miarabanao koa ny tenanay ao Paul Thomas zany faly miaraba atsika rehetra de ho atsika rehetra miaraba satria ny fandraisantsika anjara ohatran'izao koa de hery lehibe ho atsika mafinaritra foana io ary le izy zany hoe namana faniry ny fandefasan'ny olona ny soratra ohatran'izao mankaty amintsika dia hery lehibe ho atsika koa anatanterana le izy mba hoe mba tsy mitenety fotsiny tsika fa mba misy atao hoe hery avy any koa zany mivantana mba manome courage atsika amin'ity fandaran'ity zay indrindra itona Donatien bonjour jiaby nareo mpanolotra ny fandarana zahay aty Mahajanga de salama aby tsika any ya makasitraka Donatien manaraka atsika amin'izao fotoana izao itahina niarania de miaraba ny mpanolotra miara-manonja de makahery anareo amin'ny fampitana vaovao toraka zany ihany ko madame Tahina de miarabanao ihany ko sy niezaka rehetra zay ataonao amin'ny soratra zay ampitaina makaty aminay makasitraka vonjo rakoto miaraba miara-manonja alefa foana etse zay koa mandeha foana zay nga mety kivy zany tsy mijanony ty fa tsy mety kivy zany tsika zay mihitsy izy ary vonjo rakoto any rivo lalaina lider iny ty teneniny ty ay manoary John Alexina salama miara-manonja tsy sasatra izay vahoaka nambo miadana Andramasina miteny hoe miandro ny fiverenany dady zahay mirary soa atsika rehetra Andramasina zany tena ery lalana ato anatina Analamanga zany tsy nanambady fotsiny sy député Rambo ity narakoto akory aby andreo zahay vatomandry lakaesta manory tsy manadino de torak zany makasitraka zany de misaotra indrindra amin'ny fankahirezana misaotra betsaka atsika am'ireny fankahirezana soratsoratra misy ihany ko fampitana ny vaovao samihafa mbola veriko foana fa ity fandarana ity koa de fandarana mihetsika tompoko miresaka eto tsika fa mifanaraka an'izay nihetsiky ny redynamisation rehetra ny député miteny eto itsika fa manaraka zany ihany ko ny redynamisation ataony antoko ty mahany amin'ny faritra zay mahare ity fandarana ity na tanora ihany ko na vehivavy
ary miresaka eto ihany koa tsika de mandray anjara eto ny RMDM maro manaraka an'izany reo a fietsehana rehetra ataon'ny RMDM amin'ny fampitana ny vaovao sy ny zava-misy amin'ny mampanoatra azy satria ny antoko tima de atao anatin'izany RMDM zany fa miresaka eto ihany koa tsika de mamevana andreo a vahiny zany noho izany zany tsy tatasika ny émission noho izany zany ny émission zany de tsy nentina hoe ndeha andrabirabina na ndeha anaovana resaka hoe attaque personnel andrakota na arabe na iza fa mifototra amina aloha hevitra sy fitezana sy objectif de rehefa misy zavatra atao de manaraka an'izany ny émission makahery ary mety mitondra mihitsy ary amin'ny fomba fijery ao anatina trangan-javatra anankiray na roa zany tompoko la hoe émission mihetsika satria miaino an'izay hevitra mivoaka zay ambarako foana fa tsy émission virtuelle ty émission miara-manonja ity ny émission virtuelle de any anatin'ny tambajotra misy azy tikan'izay any ny olona no mijery ka raha ohatra izy ka te izy nafiry na mihoatra raha tsy problème zany fa misy ny mbola fanaparitahana antony émission tony any amin'ny radio sy ny sisa mba azony namana any amin'ny faritra zany ny fahita lavitra moa zany dia tena misy mifamerenana saika intelo ao anatin'ny ray andro zany mba hamezana zay fahafapo ho anrehetra zay raha azotsika feedback betsaka mihitsy ny amina hoe tena mahita mihitsy ny zahay ary rehefa tonga ny fotoana dia tsy variny zay mijery anaty Facebook fa efa mba miandro hoe amin'ny 4 arivo ijery télé amin'ny 4 maraina ijery télé dikan'izay zany manana fotoana malalaka ijerevana ka antony mahatonga ny olona tsy voatery hiditra anaty Facebook itsikelo na ijery ny fandarina fa efa fatany fa raha tsy mahita izy de ijery izy any amin'ny fahita lavitra ary raha tsy maheno vatana koa izy amin'ny radio de eno izy amin'ny ariva aoriny vaovao ary ny maraina be amin'ny 2 maraina manana fomba zany azonan'izany ny mpanaraka ny fahita lavitra sy ny MBS ary ny radio mada de zay zany mba tiatsika hitondrana fanamariana atrany zay tsy miady sisika itsika akoriny tsy maintsy abetsaka ny mpijery atsika atao anatin'ny Facebook fa natao reny mba hamezana fahafapo am'ireo namana indrindra ny ahafahana mandrakitra ny fandarantsika amin'ny YouTube de nasina fampitana vatana am'zany amin'ny Facebook de mba mahita ny namana ny ampitan-dranomasina fa na izany naty zany tsy adino ihany koa fa miambonahitra reo namana eto aterina zay tena kivy siketraka mihitsy ny amin'ny raharam-pirenena de miezaka hatrany izay mizara indrindra ny fampitana ny vaovao makany amin'ny faritra zany zava-dehibe zany mba tsara hitondrana fanamariana atsika noho izany tsy manenjikisa mihitsy ny zahay atao miara-manonja ny amin'ny hoe tsy maintsy manatratra zao vue zay na tsy maintsy manatratra zao isy zay amin'ny alalan'ny commentaire sy ny sisa fa io de asakasaky mijery fa manana fahafahana hieno ny fandarana mijery amin'ny ora zay tiany tiavana azy na radio io MBS na mada na fahita lavitra io ka matoa misy zao zavatra rehetrarehetra hitatsika zao hoe manomboka tonga saina vahoaka ary na ny ao anatin'ny fanjakana ara de tonga saina ny amin'ny zavatra tsy mety atao amin'ny fanjakana ary mipoka daholo zay tsy hipoka ary miainga ny olona samy teny samy joro ny olona de misy ezaka lehibe ataotsika menakavy zany nandritry ny fotoana nisiny zao fandarana zao zay fampahafantarina rehetra zay mbola ataonay hatrany zany ary zay ihany koa ny antony anaovana amin'ny production samihafa atao amin'ny MBS mba ho fantatry ny rehetra hoe tsy maintsy hampahafantarina ny voaka ny marina eto amin'ity firenena ity ka tsy ny miara-manonja ihany fa misy ny sahi misy ihany koa ny dinika misy ny ahoana marina misy ny zany malaza de anjarany vahoaka no mijery zay mety ho raisiny ao anatin'ireny fandarina vokarina rehetra reny marantsika deputeram-boara de ny teninao ampitainao ho any ampanaraka antsika misaotra faniry nameny fitenenana ho an'ny fokotany 230 eto amin'ny boriboritany faefatra zany dia amin'ny alady zao ny fivorina ataotsika membre ny fokotimy isaky ny fokotany eo amin'ny toeram-pivorina eo namotana amin'ny 2 dia miangavy atsika rehetra ny amin'ny fahatongavana amin'ny famalina ny antso zay tafiditra amin'izay bureau ny fokotimy isaky ny fokotany zay satria zavatra lehibe no goavana ary ny fametranana atao hoe ny fitsipika sy ny lalana hoarahana amin'ny fametrahana ny flot
Marc Ravalomanana no filoham-pirenena indray amin'ny ala'ny fifidianana no dinitsika am'izany ka ty amin'ny bazy aloha zany no apetraka zany zavatra zany de amin'ny fametrahana ny braoan'ny distime tady tsara fa ny distime mipetraka am'izao fotoana zao dia noho ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fifidianana solombavam-bahoaka farany tao zay tsy nanekeny ny distime tam'za fotoana zany anaraka ny toromarika ameny ny filoha Marc Ravalomanana dia voatery tsy maintsy nametrahana distime ho provisoire zany zavatra hoe ka zao am'zao fotoana zao tsika dia ametraka an'ilay distime zay tena tokony hitondra ny boribory tamin'ny faefatra sy ny brao miaraka aminy dia avoriana zany itsika rehetrarehetra amin'ny lahady ho avy zao eo amin'ny toerana mahazatra izay voatondra ao anatin'ny taratasy fiantsoana tongava maro ianareo fa eo no ametrahana ny toromarika rehetra am'izay lalana rehetra sy tsy maintsy hoarahana amin'ny fametrahana ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny atao hoe fitondrana fara-tampo ny firenena zay dia izay angamba no atao hoe temy farany faniry fa dia apetraka eo aminareo amin-drahalahy ny fanohizana ny fandarana ary ho atsika rehetra nanaraka dia amin'ny manaraka indray amin'ny herin'ny toy zao raha sitrapon'Andriamanitra eny ary de makasitraka ny solombaboaka rambo sika voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faefatra niara-dalina tamintsika tamin'ity marainy ity ary nizarana izay fomba fijery fanadihadiana sy vaovao samy hafa izay akasitrahana député Rambo niaraka nandritra n'izay ora ray mahery izay rehefa miresaka tiako Madagasikara ihany isika dia mitony redynamisation ho an'ny commune Ambohijanaka zany ao amin'ny district Anatsimondrano izany de amin'ny sabotsy izao amin'ny folora dia eo Mahaimandry nanaovana azy ambadiky ny terrain de foot moa zany mazava ho azy ho avy eo ny solombaboaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafa sy ireo birao ny distime Atsimondrano dia ifanotrina azy eo ny fampima ny jeune team zany am'izay etsika lehibe ho an'ny redynamisation ny antoko tiako Madagasikara district Anatsimondrano commune Ambohijanaka izay amin'ny sabotsy zao zany no anatanterahana izay amin'ny folora no ifampiatsoana ho an'ny rehetrarehetra zany zay le tiatsika tendrinina hoe tsy hoe de miresaka de wawawa fotsiny de mitsikerytsika de manatsikafina ny zava-misy fa misy asa tompoko sy fifanetanana so zavatra atao zao ary zany no kapitalizena mihitsiny amin'ny endrika izao fandarina vokarina isanandro ary tsy mety mahakivy sy tsy mety mahakitraka ny mpitarika izao sy ny mpanolotra ny fandarana zany zay ary ny amin'iny fa de efa eto akaiketo ihany ko irina zay hitondra ny vaovao avy any amin'ny mandendeha azy betsaka ihany ko zavatra eniny tany ambadika tany raha ny vaovao fantatra ohatran'ny misy fihetsiketsehana ihany ko mbola nitranga teny Akatso io maraina io miezaka ny azo ny lafim-baovao samy hafa tsika rina zany fa izy ty moa zany de saika manerana ny nosy de miseho ihany ny fihetsiketsehana tsy fahafaliana zany rehetrarehetra zany inona moa no mahatonga zany rehetrarehetra zany de miseho ny amin'ny hoe reraka nona ry tsy ina moa zany maskiny tsy mahadiny raha ela le vahoaka ary tena ao anatin'izay mosary ka tsy mahovoka tsony lay oety manana entina etrehana le fiainana de miseho amin'ny endriny samy hafa zany eny amin'ny toerana rehetrarehetra iny zany rehetrarehetra izany Rina Arabe Manantsara eo ianao teo de tonga indray ianao zany zao am'izay zavatra zay no manao any amin'ny vahoaka zany araka zany dia misaotra ny fanira Zafimanantany sy ny député Rambo nitondra famelabelarana sy fanazavana teo ny ambareto tsy misy hoe zavatra foronina na zavatra hoe tenitenenina fahatany fa ambara foana hoe iainantsika isanandro le izy ka ny tena zava-dehibe de ny afahantsika tena misaina tsara mandinika tsara mamakafaka tsara dia manapa-kevitra rehefa tonga ny fotoana zay tsy maintsy anapa-kevitra
manoloana ny toetra ra-pirenena izany. Ny nambaran'ny faniry teo moa zany de ny amin'ny hoe misy fihetsiketsehana etsy, misy fitakiana etsy, misy fimenomenomana eroa, ohatrany hoe zavatra fiainana isan'andro le izy, ohatrany hoe efa mahazatra de ohatrany efa sakafo hohanina le izy, zany hoe misy an'izao indray hony ary, misy mimenomenona indray hony, misy an'izao indray atsy. Fa le izy zany rehefa tena jerevana de ny voamarika de ny hoe misehatra verimberina n'ilay fitarainana sy fitakiana. Ohatra, ny tontolon'ny fampianarana ambony. Ohatra, ny resaka tontolon'ny fitsaboana. Ohatra hoe nisy fitakiana zao tamin'ireny le hoe ireo dokotera sy mpiasa isan-karazany zay nanefa nandeha zany ny amin'ny hoe fikarakarana ny fitsaboana ny olona tamin'ireny Covid reny, tamin'ireny centre isan-karazany reny, nisy fimenomenomana, ahoana ny volanay, ahoana an'izao, ahoana an'izao. Ao misehatra ny fitsaboana, ao misehatra ny fampianarana ambony, hainoana an'izany fimenomenomana sy fitakiana zany, mpampianatra, ny mpandraharaha, ny mpianatra, de lasa torabato ny farany, lasa fifanjevona miaraka amin'ny mpitandro filaminana, lasa eny amin'ny arabe ny faran'le resaka. De zao zany zao de farany teo indray de inona indray, le tamin'le fampianarana koa mbola misy an'ireny le hoe jury, ny ambona ny fanadinan'ny ankizy reny tamin'ny fanadinam-panjakana, mbola misy fimenomenomana ny ambadika any, zay ne mbola tsy nandray ny vola zay zo tambon'ny remotsy hoe karama, fa resaka tambo karama, tambon'ny asa zany zay natao, mbola misy fimenomenomana zany any ananinaniny. De tonga indray zany ty le omaly de hoe ary zareo lay mpanala fako indray, de hoe le vola raisiny tsy arako ny tokony izy, fa zao no fanarahana, ty ny taratasy de naseho andro zalahy teo le izy, ty de tsy tokony zao le izy fa tokony zao sy ny sisa sy ny sisa. Ary na ohatra raha hoe misy ny fandraisana n'ireny le hoe vola na tampikarama na zo na borsa na inona ny amin'ny sehatra fampianarana ambony any dia fitarainana ny dikan'izay. Fitarainana ny dikan'izay satria tsy ara-potoana le izy na tsy ampy. Zay foana zany no miverimberina. Ary rehefa misy zany fihetsiketsehana de ohatrany hoe ny fampianarana ambony zao, misy ny fihetsiketsehana, nisy namana avy any Fianaratsoa tonga teto, de hoe rehefa misy fihetsiketsehana tonga de mivoaka ny lisitra de zao, de misy koropahana ao anatin'le izy. De izany toe-javatra zany no manazava tsara mihitsy amin'izao fotoana zao fa misy tsy hoe misy fa tena tsy mandeha ny resaka fitantanana eto amin'ny firenena matoa zany, misy an'izany toe-javatra zany. Ary ny tena nampiasaintsika de hoe misy fitongilana-pitantanana eto, fitongilana-pitantanana, mitongilana ilay fitongilana-pitantanana, ilay fitantanana zany de mipotra ilay hoe fitongilana-pitantanana. Satria misy sehatra hafa ane eto amin'ny firenena tsy andrenesana zany hoe tsy maharay hoe araky ny tokony ho izy ny zoany na ny karamany na ny tampikarama zany, fa aty amin'ilay sehatra zay efa nitenenina teo no ahenona n'le izy matetika. Ohatra zao tsika tsy maheno mihitsy hoe ny mpitandro filaminana hony de hoe tsy naharay karama, mbola tsisy an'izany, na hoe misy fahatarana be, mbola tsisy an'izany, mbola tsy nahenao an'izany tsika. Raha izay zany no raisina ohatra zavatra hita isan'andro zany, fa tsy hoe misy hoe fironona na ohatran'izany. Ny fianakaviam-beny ny mpitandro filaminana dia mpitandro filaminana moa zany manao ny asany izy, manatanteraka baiko izy, ary dia mahazo ny karamany izy na ny sezoany zany. Fa matoa zany ny tontolon'ny mpitandro filaminana izay hoe tena manao ny asany izy amin'ny matandroka aro mivozana azy, mpanatanteraka baiko, dia misy ny karama na ny zay ilazana azy tambon'ny asa izay ataony. Fa ny mpitandro filaminana dia tsy maintsy ataony ny mpitondra izay tsy maintsy hoe
andehanana araka ny tokony ho izy a fikarakarana an'izay resaboly zay. Fa io a nampitandro ny filaminana io, na mpampianatra eny amin'ny université io, na dokotera io, na mpandrarah miresaka fanamboaran-dalana koa nisy fimenomenomana koa inona ihany ko, na ny mpandroka ny fako eny rehetrarehetra io de samy malagasy daholo zany. Zany hoe rehefa miasa de mahazo ny tambon'zay. Zay zany no fipetraka ilay izy. Ka misy sehatra araka nambarantsika teo menomenina satria mitaraina satria tsy araka ny tokony ho izy ny fotoana aloha, izy aloha tsy ara-potoana mihitsy. Ianao zany rehefa hoe miasa de hoe vita ny asa de hoe ity ny tambony, ity zao, ohatran'izay. Fa lailay izy tara na tsy azo na tsy ampy banga ny dikan'izany de eo foana le izy no miodikodina. Ka zay zany ahitantsika taratra le fomba fitantanana eto amin'ny firenena hoe misy an'ilay fitonglana mpitantanana ao anatin'le izy. Tsy midika mihitsy zany akory hoe de ahoana indray zany to hoe ahoana ny dikan'izany hoe filazana zany hoe ato menavana de hoe ato tsy menavana, tsy zay le izy. Fa ny fipetrany fotsiny de hoe iaraha mahita izany toe-javatra zany nefa samy malagasy samy olombelona izao. De inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany anie zany de tsotra fotsiny satria ny mpitandro amin'ny filaminana izy manam-pitaovana de angamba mety hoe atahorana dia alao tena atao araky ny tokony ho izy tsara. Fa na zany na tsy zany ihany ko ny mpitandro amin'ny filaminana tompoko dia olom-pirenena vahoaka malagasy ihany ko. Vahoaka malagasy ny mpitandro amin'ny filaminana tsy akanavaka mihitsy, mitovy amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Zany tsy misy resaka hoe felonana na hoe ahoana fa maso mijery fotsiny izay raharaha izay. Satria maninona? Satria rehefa jerenao zany lay fiainan'lay malagasy dia ireto le voatonontonona teo hoe aty amin'ny tontolon'ny fampianarana, aty amin'ny tontolon'ny fahasalamana, aty amin'ny resaka hoe mpanadio, le mpandroka ny fako sy ny rehetrareny, reny zany no eny foana matetika aty amin'ny orinasa madinika mpanamboatra lalana, any foana zany no eno ilay fitarainana amin'ny resabola. Vola, tsy voalohany, resabola rehefa bola. Nefa etsy andaniny eto samy mahitsika menakavy fa hoe misy miliara hony ary, etsy ihany ko misy harem-pirenena hony mivoaka ary. De izay lay tena hoe tsy fetezana hita mibaribary ao anatin'ilay raharaha izany. Ka le izy zany de tsotra fotsiny hoe samy miaina ao anaty fahasahiranana daholo ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Samy miaina. Noho izany tsy tokony misy ampandeferina. Tsy tokony misy ampandeferina ny eo amin'ny resaka hoe fandraisana an'izay le hoe ny karama ary tsy tokony hoe bangana le izy fa feno. Zay mantsy no fitarainana foana zany eno eto sy eroa momba n'itony raharaha itony. Samy sahirana daholo zao. Ka rehefa samy sahirana dia alao andeha itovy ilay fitantanana sy ny fandoavam-bola. Ka resaka vola ioko, raha vao resa-bola de samy marary ny rehetrarehetra, samy marary ny any amin'ny isa-tokantrano tompoko. Fa tsy hoe neny reto aloha alao aloha tsy maninona na iandry ary. Fa neny reto neny reto alao tena atao ara-dalàna tsara, ara-potoana tsara, aza misy bangabangana fa manahirana. Ka le izy no fipetrany tsy hoe misy ny manahirana de misy ny tsy manahirana. Fa samy malagasy, samy miaina, samy sahirana dia tokony hoe mitovy zany ilay fandraisana an'ireny vola isan-karazany ireny. Izy moa misy karazany araka ny tenenina teo zany. Ka tsy tokony hipetraka izay le izay le fipetraka ny raharaha zay satria tonga de hita hoe misy fiangarana ilay toe-javatra. Ka le izy tsy inona mbola tsy vonona, mbola mandeha an'izao, mbola mandeha an'izao, mbola mandeha amin'izao, mbola misy lalana isan-karazany. Ka le olona efa nanao ny asany, le olona zony ny mandray an'izay volan'izay dia
tsy maintsy mitaka izy satria sahirana, ao nefa mitrosa, ao nefa lasa nodimandry tsy voarainy akory any zoza tokony anana raha tsy ilaza avatsyreo ray aman-dreny zay mpampianatra mpikaroka mpampianatra anisany eny nodimandry so de tsy fantatsika zany reo ray aman-dreny mpikaroka mpampianatra mpikaroka sy mpampianatra mpikaroka reo fa anisany nodimandry nefa tsy nahazo an'lay vola sy ny zoany izay voalaza ny lalàna zay tokony ho azy de anepasana zany le olona nisitraka an'zany zany ve de mety tsy mety zany fa velona izy no tokony hisitraka an'izay zavatra tokony hositrahany ary tsy bangabangana fa ara-potoana zay le izy ka raha miteny zany hoe fanjakana tsara tatana zao sy zao hoe zany tsy tenitenenina fotsiny hoe eto fotsiny hoe oaoaoa fanjakana tsara tatana tsy zay fa le hoe fanjakana tsara tatana de omena amin'ny alalan'ny pirofo isan'andro san'andro iainan'ny olona zay aloha zany ny momba an'iny tamin'ny fotoana ho zay nitondrany ny président Marc Ravalomanina tsy haino mihitsy zany tsy mahainao zany ianao hoe misy an'izao ony tsy fahaloavana vola ony sy ny sisa tsy nahainao zany zay aloha de mazava tsara fa am'izao ny etsy tsy vita de mipotra indray ny etsy de mitabataba ny atso de mitabataba ny ato de hita hoe tena faible ilay fomba fitantanana zay faible mila professionnalisme ny fomba fitantanana am'izao fotoana zao tompokoa vao maika moa fa ampiny ity resaka krizy maneran-tany ity samy miainany krizy daholy izao tontolo zao am'izao fotoana zao samy miainany krizy vokatry ny ady fa zao ny fiatraikany no tsy mitovy veriny indrepande samy miaina krizy amin'ny firenena maneran-tany am'izao tsika amin'ny teny zao fa ny fiatraikany isam-pirenena no tsy mitovy satria nahoana misy ny mpitondra amin'ny firenena sasany mahay mibanjana no avy izy mahay tantana tsara izy manana tsara ny petraka tsara ny antsoina hoe leadership ny fitantanana fa iza mitarika dia na misy arany krizy eran-tany dia tsy tena hoe ampiasan'le voambolana tena hoe azahoantsika azy tsy tena hoe misofrira ilay vahoaka ao amin'ilay firenena miakatra ny vidim-piainana sy ny siasisisa fa afaka miaina ihany le olona fa ny eto Madagasikara efa misy tsy fetezany amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena zay iainana isan'andro mbola nyriatan'ilay krizy maneran-tany ihany koa vokatry ny ady dia tonga dia sepitra tanteraka ao anatin'ilay izy de eo ary aloha jerentsika hoe aka ohatra kely tsika ahafahantsika mahazo azy tsara hoe resaka lafarinina kely sika aloha be zao any mangila tsofina hoe inona no tenenina ao anatin'izany resaka lafarinina izany de noho tsara ary le izy fa le krizy aloha zany vokatry ny ady any Ukraine io de niteraka ny antsoina hoe krizy energetika io resaka lasantsy io tafiditra ao anatin'izany ny gazy dia krizy alimentaire de anatin'le krizy alimentaire mondial dia miakatra ny vidin'ny matière première isan-karazany satria na io menaka amboariny io arany misy matière première de misy zavatra afarana misy kipitsipitsony be da be ka ny resaka hoe fitaterana amin'ny sehatra maneran-tany de manahirana be am'izao fotoana zao zany eo amin'ny na amin'ny sambo na ny sambo moa zany tena fitaterana an'ireny entana mavesatra be ireny fa ny fiaramanidina moa zany misy ihany fa raha te-taona amin'ny entana fiaramanidina ianao zany mavesabesatra de lafo be frais fa aty amin'ny sambo zany ny tena vezivezy ka raikitra ny ady ery ananina ry de sahirana daoly zany izao tontolo zao manoloana an'izay de ao amin'le resaka hoe krizy alimentaire mondial zany de io lafarinina aloha zany tena voatontonona ao anatin'le izy zay zavatra amboarina ka mila lafarinina de voakitika daholo zay
voakitika daholo zany le lafarinina tenenina eto zany le azo avy amin'ny blé na ny varim-bazaha hoy isika dina mofo dipaina zany zao mila lafarinina de raha le lafarinina azo avy amin'ny blé zany a dia mazava loatra fa sao de tsy fantatsika fa Ukraine sy Russie zany dia tafiditra ao anatin'ny folo voalohany mpamokatra varim-bazaha manerana zao tontolo zao. Ny sinoa zany tena any amin'ny telo voalohany ihany, ny sinoa ny tena mpanao an'io a, de ny rosianina koa tafiditra ao anatin'ny telo voalohany a, de Ukraine ao amin'ny fafito fahavalo ao no misy endry zareo. Zany hoe ao amin'le tena indebeany mihitsy zany ny tena raikitra ny gidragidra, de tsy maintsy misy fiatraikany a maneran-tany io le lafarina azo avy amin'ny varim-bazaha zany. De anisan'ny ampiasana zany zao ohatra hoe mofo dipaina. De mofo dipaina zany zao a mijeritsika de efa 900 ariary le nahazatra somary lehibehibe le izy a, fa mbola misy ny 700 fa kely. Zay le mofo dipaina na 700 iainantsika isan'andro zany. De mazava loatra ihany koa zany fa de hoe miena amin'ny masokareny sinsisy dia sahirana zany a lay sehatry ny fivarotana manoloana an'izay. Fa isika eto Madagasikara mbola misy manamafimafy kokoa an'ilay krizy, de ninona le fa efa mividy mihitsy nefa tsy izy. Zay anie io e. Fa io zany tsy vitany hoe andeha tonga de hoe tena anao kajo fotsiny am'izao de hoe tsy mahazo mihoatra an'izao na tsy mahazo mihoatra an'izao. Fanjakana aloha manana andraikitra am'izay amin'ny resaka hoe fanaraha-maso amin'ny ankapobeny. Fa ny tena olana eto Madagasikara dia noho ny tsy fahaizana nametraka ny laram-pahamehana efa hatramin'izay. Zay le izy. Inona ny laram-pahamehana zany zao? Ny fikarakarana ny tantsaha. Zany efa nitenenina teto hoe 500 angamba. Hatrany amin'ny resaka vary, hoe izany vary zany hoe tsy mila farana intsony raha ohatra ka voakarakara ny tantsaha e. Ny zavatra tokony hoeny zao tenenin'ny mpitondra fanjakana de ny hoe tsy maintsy, raha miteny an'izany izy de tena hoe mahazo bravo, tena hoe tsy maintsy atao izay azahoany ny tantsaha ny zavatra tadiaviny ahafahany mamokatra zezika, fandriampahalemana, fikarakarana ny lakan-drano, ny masom-boly, ny fanafody sy ny sisa. Tsy maintsy atao zay zavatra izay. Fa ny zavatra henitsika de hoe tsy maintsy atao io teleferika io. Zany ny zavatra henitsika, tsisy mamorona zany fa zany zavatra henitsika. Fa au lieu zany hiteny hoe tsy maintsy sotaina io teleferika io le hiteny an'izay de tokony mba misy hoe tsy maintsy atao, tena hoe baiko tsy maintsy atao ny hikarakarana ny tantsaha, omena izay tadiaviny izy. Tamin'ny fotoana nitondran'ny président Marc Ravalomanana tena mipetraka mihitsy zay hoe tsy maintsy atao izay hikarakarana ny tantsaha. De inona ny vokany? Nisy nahavita 12 tonnes ny hektara. Ny vary miakatra ao anatin'ny 1 hektara nisy nahavita 8 tonnes. 5 tonnes ny kely indrindra. De ahoana ny tsy hatafavoakantsika amin'izany? Dia zay le fipetraka le izy. De atao anatin'ilay resaka hoe lafarinina ihany zany. Tratran'ny krizy daholo maneran-tany tsika koa tratra. De eo moa zany misy resabe hoe fa ahoana moa no ohatran'izao no fandehan'le iziko, matony hoe nisy ny trangany tamin'ny 2024 de nisy ny zavatra tsy nety. Ka raha tenenin'ny sasany hoe tsy nety ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana hatramin'ny taona 2024 izay mbola tsy navita amin'ny mandahana izy 2013 vao tokony navita amin'ny mandahana izy. Fa 2024 de nitranga reny toe-javatra reny, tsy verenitsika lavabe zay fa fantatsika menan-kafy. Fa ilaina koa mamerimberina indray satria le ankizy aty aoriana tsy mahalala fa hovan'ny sasany le tena zavatra nisy. De raha hoe nitenen'ny sasany ary hoe tsy nety amin'ny fomba fitantanana tamin'ireny, de ny amin'izao ve mety? Mety ve zany ny am'izao le hoe vahoaka tsy mihinan-kanina zao? Zay tsy hamaly fa anjarany tsirairay zany no misaintsaina an'izay. Fa atao masina tao no robaina tao ny lafarinina tamin'izany no robaina satria hoe de may Macron, may tony MBS tony, may Tico manerana Madagasikara. Matoa zany mipotra reny de fa organisé. De norobaina daholo zay norobaina tamin'ireny 2024 ary nisy 2024 ary nisy resaka lafarinina, miresaka lafarinina mantsitsika. De ozy tsika hoe inona koa ny ifandraisan'izany amin'izao 2022 zao? Misy mihitsy satria
raha ohatra ka tsy nisy ny fandrobana, raha ohatra ka nandeha araka ny tokony izy raha tsy potika ireny macro reny, zay eto de samy teny mihitsy fa tsy ohatran'izao ny fidangany vidim-piainana raha ohatra ka navela ny asa araka ny tokony ho izy any macro. Zay mazava tsara zay. Ohatran'ny inina tsy tenenina mantsy n'ilay izy, satria raha jerenao ny vidin'entana tamin'ny mbola nisy macro de jerenao ny vidin'entana amin'izao de ataovy mifampitahana. Zay tsy hiteny fa ataovy mifampitahana. Resaka PPN mantsy ty resaka ty, menake, savony, vary, sinsisa zao minainaina daholy ny rehetrarehetra. Ary io fanampitehana orinasa io anie dia so de tsy fantatsika fa ao anatin'ny 10 taona 20 taona araka ny teneniny Paitoekarena de mbola manakotsako ny mpanjifa ny vokatry ny fanampitehana orinasa. Zay fa tsy hoe pitehany androany de hoe eo fotsiny de hoe eo fotsiny hita ny vokany, fa 10 taona izy tompoka misy fiantraikany foana raha vao hoe orinasa zany no pitehana zany. De eo am'izay ary am'le resaka lafarinina resahantsika. Zao zany zao tena hoe coincé daholo ny sehatra saika hoe maneran-tany zany. Dia misy ny lafarinina azo avy amina zavatra hafa fa tsy azo avy amin'ny varim-bazaha na blé. Sorgho zany zao azahoana lafarina zany raha ny teneniny manam-pahaizana zay mahazo vahana aty Afrika. Efa nisy tamin'ny fotoana zay tondran'ny président Ravalomanana ny resaka sorgho nambolena tao amin'ny vitrine tao Iavoloha tao, zay le tiantsika tenena hoe ny président Ravalomanana efa mijery lavitra izy, efa mijery lavitra de efa natao mihitsy ny démonstration hoe io ny sorgho nisy manam-pahaizana. De le sorgho zany ohatran'ny katsaka izy izy ohatran'ny kely fa io tena sakafon'ny Afrikanina mantsy io zavatra io, apemba apemba izy amin'ny teny malagasy. Maria namana faniry zay fa sorgho zany tena fahalalan'ny aty Afrika azy de efa nalefa mihitsy hoe tena mety ty zavatra ty. Ary io sorgho io kay re olona azahoana lafarinina. Dia iny moa tamin'ny 2024 tonga de nikatsana ny sasany le fitantanan-draharaha-pirenena de tonga de nijanona teo ihany koa le izy. Dikan'izany fa raha nandeha reny zavatra reny dia nanisy ara ny krizy amin'izao fotoana zao amin'ny resaka ara-tsakafo dia tsy tokony tena hoe mampinainaina mafy be hatrany anaty taolana ohatran'izao ny fiantraikan'lisa. Zany hoe ny zavatra niseho tamin'ny 2024 zany, zay le tiantsika ho tenenina, dia mbola anisan'ny manazava sy manamafy ny krizy alimentaire eto Madagasikara sy resaka PPN sy vidim-piainana io. Zay fa io zany tsy hoe tonga ny Covid de nisy confinement de zay, marina zany, anisany raikitra ny ady any Ukraine de zao no natonga ny krisy, marina zany, tsisy mandahany zany. Fa ny zavatra niseho teto Madagasikara koa de mbola kadohany mahatonga ny malagasy minainaina amin'izao fotoana zao tompoko. Satria resaka sakafo, resaka PPN tsy nikarakaraina araka ny tokony ho izy ny tontolo ambanivohitra. Fa raha nikarakaraina tao anatin'izay 3 taona zay mba maivamaivana kokoa ny fiantraikan'le ady any Ukraine sy ny Covid anie. Raha tena hoe tena miasa araka ny tokony izy, afaka miasa ny tantsaha. Vary tena manana ny karazany maro sika. Fa zavatra hafa no namaika de miverina foana le hoe tena tsy fantatry ny sasany mihitsy le atao hoe lara-pahamehana any amin'ny zavatra hafa no mamaika azy. Fa le tantsaha tsy voakarakara, malagasy zany tompoko raha ny lojika, tsy tokony nona zany mihitsy isika. Tsika anie zao vao 27 millions raha betsaka atao hoe 28 millions nefa ny velaran-tanitsika tena hoe malalaka be, mbola malalaka be mihitsy. Ny sisin-dranomasitsika 5000 km de amin'izao fotoana zao tsika anie manary vola amina miliary isan'andro re olona, vola amina miliary isan'andro very fotsiny, satria maninona robain'ny olona ny arenan-dranomasitsika, tsy vitatsika ny miaro anio morontsiraka Madagasikara io. Zany zao tena tokony tena hoe ezahana mafy mihitsy zany raha tena hoe tena te hirosy isika. Fa tsy variana amina zavatra hafa.
de misy zany le lafarinina hoe akoatran'ny blé zany a de misy azahoana lafarinina ihany ko dia iny moa zany le sorgho de efa tsy teny aloha de misy ihany ko zany a azahoana lafarina zany hoe niebe zany niebe io zany karazana ty amin'ny resaka legioma sy ny namany aty a de misy protéine betsaka izy io a noho ny azo avy amin'ny protéine azo avy amin'ny blé fa le niebe io zany a hatrany amin'ny 2.9 ny protéine entiny a de le blé zay mazava tsika eo amin'ny 12 isanjato fa zao lafo be le izy lafo be de misy ihany ko zany lafarina azo avy amin'ny farine de plantain zany azo avy amin'ny akondro tsy haitsika zany aloha amin'ny ankapobeny fa misy an'izany fa lafo ihany ko vao may tsy takatsika de misy ny lafarina azo avy amin'ny mangazo io zany tena fatatsika io a de fofo zany ny anarany fofo tsika mantsy eto sady mba zaraina mba hoe fahalalana ihany ko nareo a akoatrany hoe analyse politika sy ny namany a de ny Camerounais sy ny Congolais zany ny tena mihinana lafarinina mangazo aty Afrika de tsika malagasy fa ny lafarinina mangazo ny ratsy indrindra eo amin'ny resaka qualité raha ohatra ka ampitaina amin'ny lafarinina azo avy amin'ny sorgho, lafarinina azo avy amin'ny niebe, lafarinina de plantain de lafarinina azo avy amin'ny mangazo ny ratsy indrindra eo amin'ny resaka qualité satria 75% ao anatiny zany de fécule, siramamy de ny 2 isanjato fotsiny no protéine io nefany a no zakany gasy aloha reheny amin'ny davanandro rehetrarehetra eny zay zany le izy dia otsika hoe de ahoana koa zany ko zay le iziko io a no mety amintsika aloha zakany malagasy amin'ny ankapobeny de misy mofotopaina hita hoe amin'ny lafarinina mangazo tena tsy de tsy araka ny tokony izy kanefa tsy afaka manoatra sika fa zay no fipetraka ilay raharaha zany dia nytiatsika ambara zany de tsotra fotsiny hoe rehefa tsy mahay mitsinjo ny hoavy a zay eo amin'ny seha-pitantanana io na fitantanana firenena na fitantanana orinasa na fitantanana iny na fitantanana tokantrano azy de mifafankihoany zay fa oka tsy ho variana zany amin'le eto ambany maseto fotsiny de tsy mahita afa-tsy ny eto andraikitry ny mpitantana zay amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io a tsisy resaka politika zany fa tena resaka hoe fietrehana fiainana isanandro rehefa tsy mahay mitsinjo ny hoavy a dia tsy maintsy sahirana zany a ao anatin'ilay raharaha zay no fandehan'iny resaka lafarine iny dia hoy zany tsika hoe tena ohatrany anahirana ve zany ny fiatrehana n'ity fiainana ity tena manahirana mihitsy satria io tsy vitany hoe manome baiko fotsiny zay manome baiko any hoe tsy maintsy zao fa elastika be le izy ary ny fahavoazana hatramin'ny 7 zay de izingizinay eto ny fahavoazana hatramin'ny 7 dia tena mila fahaizana fa ny zava-misy mantsy amin'izao fotoana zao de ahilika fotsiny hoe vokatry ny ady any Ukraine io vokatry ny Covid io fa tsy tenenin'ny sasany le fanapitehana orinasa sy fandribana lafarinina tany Tamatavy tsy tenenin'ny sasany ilay tena hoe fanapitehana any orinasan'olona tary tsy tenenin'ny sasany ilay omby tsy ninan-kanina fa nidina tao satria selena tao le omby fa nga ny omby manao politika inona nidiran'ny omby amin'ny politika kanefa de zava-mananaina dia selena tao de omby firy ny maty de milamina ny sasany amin'izany zavatra atao zany nefa tandremo tsara fa misy alahelon'olona amin'ireny toejavatra ireny vao andresan'ny fikambanan'ny Tatsa avy any amin'ny faritra loatra mangoro any zany hoe misy alahelon'olona amin'ireny zavatra simba ireny zay manahirana be zany amin'ny mahamalagasy atsika kanefa ataonao moa fa zay no zany no zavatra misy ka de anjarany tsirairay zany no misaitsaina tsara manoloana n'ilay toetra raha dia io zany zao araka ny tenentsika hoe tsy mbola ao anatin'ny fotoana foana ny laminan'ny crise maneran-tany aloha raha ny resaka energie sy ny resaka alimentaire satria niakatra indray le vidin'le baril androany
maly izy rena andro maly izy zao a teo amin'ny $100 teo zany zany hoe mbola any amboniny $100 zany fa andrany $108 ndray $108 ndray ary akoatran'izany a eo amin'le resaka fahasalamana de misy an'lay variant vaovao ndray XD efa nytenentsika de efa ny firenena ny velona any efa samy mikarakara tena daholy fa tsika eo tsika aloha entina tsy hoe samy efa hoe efa eo ny aretina fa tsy maintsy sokafana zao tsy maintsy sokafana zao fa ny mesure d'accompagnement tsy de heninao loatra mihitsy a manoloana zay satria maninona miezaka manao apaisement zany zao le mpitondra am'izao fotoana zao apaisement na inona apaisement ny am'le menimenina ny mpandrana amin'ny resaka fizahantany araka nyreny fanio-kevitra sy tsikera nataony mpandrara zay ao anatin'ny fizahantany reny dia tonga de ozy ny fanjakany hoe alao ara aloha sokafana ny atsy sokafana ny ery sy ny ery eo amin'ny resaka fifamovozana nabakabaka eo de ohatra ny lasa hoe tampon ohatran'izay foana le politika fa le mesure d'accompagnement tsy hita izay a andraisana azy ka io zany namana faniry de tsotra fotsiny amin'ny hoe tsy mora araky ny everan'ny sasany azy tamy voalohany a ny fitondrana firenena satria mantsy ny sasany tamin'ny hoe zay zao ny eto de everiny fa hoe mandeha zoli fotsiny io tsisy an'izany mandeha zoli zany mihitsy satria mbola mitombona ary tena mitombona la hoe tsy tompony ampitso isika nganisy nanampo an'izany tany Ukraine zany io izy zao fa mipotra ary ny fisin'ny olana de amafisana foana hoe ny fisin'ny olana no ahitana ny fahaizan'ny mpamaha olana ka ny famahana ny olana de famahana ny olana hatrany fotony fa tsy resaka tipitopy tsy mety tsony am'izao tena fahasiaranam-bahoaka zao tompoko ny politikana tipitopy sy hoe pasipasoana sy hoe resaka politikana pomady zay ozy izy namana faniry tsy sitrana pomady tsony ty fa tena efa tsy mihinan-kanina le olona dia eto tsika hiaraka ahita azy eto fa hoenjakenjana ny fampidirana mpianatra amin'ny ity tao-pianarana manarak'io de asa betsaka ny tapy fomba fiteny moa zay fomba fiteneny amin'ny fiarahamonina zay fa tena hoenjakenjana io satria tena hita teny zao hoe tsy ny sakafo ihany fa le ento manana mihitsy no efa tena sahirana le malagasy efa atao kitay ane zao ny latsim-pandriana namana faniry atao kitay tsy mahavidy saribôtso zato zany maha saribôtso zato saribô ohatran'le inona le ohatran'ny kapoka kely ihany iny fa de tena hoe tena sahirana le olona ka dia zay zany ny momba an'iny ero namana faniry toy izy indray ary tsika mo miala eto a de mivezivezy ao ambadika eo de betsaka satria misy olona raisina ihany ko zay sirina ato a sy olo mavam-bahoaka mahafinaritra de mahakasitraka atsika tena mpakafiny fandarana isika mpikasoka raha teo isika olo-tsotra ihany ko ary isika zay avainy mpitan-dranomasina rina tonga eto de rehefa tonga moa zany de miantso maro be mihitsy efa maromaro zay diaspora ny eona tamintsika zay hoe tonga mandalo eto zay de mandalo ety amin'ny MBS ianareo voateo zao nisy nandalo vitsivitsy de misy miantso ndray mitady lara taribia atsika any de miaona eny amsehatra rehetra any ndao mba iaraka isakafo kely de mifampitendinika ohatran'izany fa ianareo tonga ety koa amin'ny MBS de tena isorana maro be betsaka ny sosikevitra avany aminareo fa eo ampandiniana sosikevitra zay satria nisy sosikevitra narositsika mpakafian'ity fandarana de eo ampandiniana zany izahay zany de voray reny rehetrarehetra eny zay ny antony mahatonga anay sy namana rina zany somary mivezivezy kely satria raha tsy za de rina de mandray eo zany zay anatin'izay fandrindrana rehetrarehetra izay satria betsaka ihany ko ny vaovao avy any amintsika any zay hoe ndao entina mivatany ity zany ary misy ihany ko fikambanana sy vondrona zay hiara-ny antso zay de mifampiresaka amintsika izy reny rina de raisiny zay tolo-kevitra sy izay mariaratsika zay fa zay ny amin'iny mbola mivezivezy eo tsika satria ndray zao de efa misy miandry atsika namana samy hafa de vonina fontsika ny eno andreny namandre satria ny fitaraina atsika ihany ko zany de apetraka tsara any amin'ny zay zavatra tena tokony hitoerana raha mifanandrify amin'ny solomamboaka de ny solomamboaka mamahazy mifanandrify any am'izay mety ho zakanay dia ifampiresana ny izy hoe inona moa zany izy de hoentina eto amin'ny sehatra ny aino manjery izy ampahafantarina ry hitondrana fanamariana sy fanazavana sy fanadiadiana reny fitaraina
antsika maro samihafa reny fa raha vangongo le izy zany de hoe tena olana ara-tsosialy tena mafy be iana mivaoka zay ny amin'ny indrina fa ny vaovao lehibe zany am'izao fotoana zao dia ny etsika lehibe etsy akatso zany am'izao fotoana zao dia nataon'ny mpandrara de tsy tafiditra mifaritry ny université ihany ko aloha zany ny mpitandro filaminana na ny mpianatra koa satria ny mpianatra ihany ko de manao grevy de mifampitora-bato de efena toerana mpitandro filaminana am'izao fotoana zao fa nisy faharatrana moa zany teo amin'ny samy mpianatra raha ny vaovao zay voaraintsika zany ny ataony mpampianatra mpandrara ihany ko zany de mbola manana fitakina inona moa zany fa miodiny eo am'le lavola daholo efa anjakana mitapabolana de hoe zay manana vaola efa ho avy ny poketra ho avy ny karatra fa tsy mahavany inininy zany fito volana ny sasany tompoko tsy mandray vola vatsy mpianarana ny rehetrarehetra tonga le karata tsisy vola ao anatin'le izy sahirana ange le mpianatra ohatra zany koa mpandrara zay tokony raisiny zay tokony mba ho anjarany tsy raisiny tsy hita ao anatin'zay tokony raisiny ny SMA moa zany de tapaka amin'ny tsipozipozy le karama ho an'ny sasany ray zany de hoe tsy tateraka tsony le 30 andro fanjava raiky fa lasa 4 am'y 3 5 am'y 3 4 am'y 3 40 andro ary ny sasany tsy zavatra miodana ara-dalàna tsony eto rina nefa le mpanalafako reo zala reo no mandroka amin'ny malotonao ary tena fijaliana le condition ana resaka inao fahasalamana sy le mahaolona ny sordirantsika reo nge tsisy hoe tena miasa manao blouson zany tsisy hoe manana epi reo hoe de hoe manao masque reo miasa de misy gant de manao boty sy manao an'izany ane reo hoe fa kapakirimakiran'ilona jerika mbola misy jerika zao de misy manao an'le kapa kiraro efa ratsiratsy de nisy maloto be de mampiasa sasely zareo de sobika ny andrarahana fako fa ny tena grave be efa nahita namana rina zay niasa tamin'ireny sehatra ny hoe tena mandroka fako reny fa ao anatin'ny vampotona fahavaratra le orana iny tena zava-doza ozy izy rareo ary nahazon'le namana tena aretritratra tsy hitanon'olo izy satria inona zavatra mitranga rehefa le miangona zany le fako de lasa misy gazy miforona zany ao anatin'le fako tampiasarany orana iny zay mety mahazo me masaka aingana le fako de rehefa me masaka aingana le fako de rehefa am'izay tonga le fotoana hoe mandroka fako le mpiasan'ny commune zany mandroka le fako de misy etona mipotra le izy avy any de iny etony iny lasa tsy misy fiarovana le malagasy manao an'le asa fandrofapako de miditra anatin'le vatana any anaty tratra any tena nandalin'ny namana vola be tsy tanono mihitsiny ary nahatonga fahaseporona fahasimbany lalandrivotra sy ny rehetrarehetra momba n'le namana sy ny aretitratra zany misy resaka zon'olombelona io zany daholy de efa tena hoe tena sahirana ve ary io mbola napetratsika foana hoe raha misy tena hoe mpiasa tena tokony mba hojerevana reto tompoko no mba marikarama mba atao karama tsara de reto mpandroka fako reto mpanadio kanalina mandray maloto reto de mba omeo fitaovana araka ny tokony izy fa tsy maka volonareo firy miliara de lasinareo anaovanareo SMGD lasinareo anaovanareo an'le parka botanika de falinareo fa misy zavatra mamirapiratra mampirevy an'le amin'ny alalan'le fandraofana an'le fako lasa ohatrany hoe ambinambin'olona le izy de ambinambinasa le asa mba jerevy le malagasy malagasy reo raha tsy manadio reo tsy misy mifahadiovana eny an-tanàna de raha ohatra koa reo ka hitokony de fako eto an-tanàna de ho taterahana ve ny teninao ingabe ny tanàna aterina any aminao fako rehefa tsisy mpandroka nefa le mpandroka fako raha tsy karakaraina zany zavatra tena mampalahelo zany le condition an'le olombelona manao an'le asa mihitsy mba adinio ihany reo olona mba adinio ihany ome fitaovana ampy reo tsy hoe misy benina eo tsy hoe misy bac ordure ao de hoe mety tsara ny fako non le olombelona tompoko mba jereo misy gant tsara ve misy masque ve misy botte ve misy ino ty blouson sy sisa ino ty le combinaison combinaison koa le izy maharo an'le fako fa tsy combinaison lamba be de maloto be zany rehetrarehetra zany mba angatahantsika zany ary mifako eto amintsika miparitaka fa tsotra ny any an-dafy de zao zay indrindra le fako miaraka ao daholo ny tavoangy plastika miaraka ao ny sachet miaraka ao ny legioma miaraka ao ny vovoka ny fako
fa aiza ny 4 mino no manao Baoritra maloto sisy. aloha aiza aloha ny 4 mino manao ao maloto anaty bac ordure ay zay le izy zany zava-misy zany e ary aiza mpivarotena koa manao maloto rehefa ao ambadika aloha tsy tenenina fa de zavatra lasa misy. misy manorina cité le baka de misy hoe zay nge zanaky mibaka le baka tsy le baka arteresantsika fa baka bac ordure zanaky mibaka etsy tsara lalàna zay zanaky mibaka etsy ininy ty biolirika aiza mibaka misy anareo baka eny akadindrama za nge fomba fiteneny amin'ny fiarahamonina re olona ne mahazo zao misy koa ay de manorina trano eo izy fa tena sahirana ny mpifindramonina zay tonga fa hoe zay ny tompony ty Miaraka de ao amin'ny izy zazakely. mitsindika mampalahelo a le malagasy Miaraka- fa za ve tsapan'reto olona reto e tsy fantatsika mihitsy na mba tsapan'le mpitondra any na tsy tsapan'le mpitondra de za ho maly raha nahita rina tam'le fitokonan'le mpiasan'ny SMA tena kivy ianao tena malahelo tsy hoe fitikona moa zany fa fitakiny e pitakina no tena malahelo ianao hoe andray le vola tsy mba hoe vola be mirarakopana fa vola azo aloha tsara efa mijaly manao an'le asa amin'io ndray rehefa voala le fako tonga eny ambon'le camion tsisy zara fa misy file ho an'ny sasany ny sasany tsisy file erovana an'le fako miparitaka sy le fofona mihitsy fofony fofona de iny ry zalahy mbola eny ambony fako mipetraka mampalahelo rangaha le malagasy a vraiment tena mampalahelo fa zany moa tena tenentsika zany raha te hiala am'zany tsika tsy maintsy mila mitsangana mijoro makafanapahakevitra mijoro olo-pirenena fa za vahoaka lavo zao a raha vahoaka hoentina foana olo-pirenena zany mahay mandray andraikitra mitandrify azy mahay miteny mahay mitsangana mahay misainy zany de zay na ndefa asantsika nyty horonam-peo anankiray ty solombavam-bahoaka mijoro amin'ny mahasolombavambahoaka azy ohatra ny zavatra resahany solombavam-bahoaka ny antokotiko Madagasikara eto amin'ny fandarina miara-manonja tsy mena miteny tsy mitsitsy fitenenana ny solombavam-bahoaka ny antokotiko Madagasikara miara-manonja fa tena miteny de zay le tenentsika hoe ny zavatra rehetra zay resahantsika mba misy impacta ihany kosa e mba voarain'ny olona lizy ary mba misy dikany ihany eo anatray amin'ny fiarahamonina satria mifakaiza amin'ny zavatra nambarantsika moa nambara ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrika ny Kongo Andriamatoa Brunel ary Zafitra Androfa ity ohatra ray ity Rina Rabe Mananjara tena ny resahantsika misy ty resaka téléphérique ity ary tsarotsika tsara député Rastany Randrena Sostanslas di Rastany etsy amin'ny boribory tamin'ny faharoa de miaraka amin'ny resaka amintsika foana momba n'zany téléphérique zany hoe sady tsy lahara-pahamena io ny tsy maika io ny tsy mbola vahaolana io kanefa vola- ajanony io fa vola very afindrao zavatra fa raha ohatra ka misy 151 millions d'euros omeny ny firenena frantsay ho an'ny fitondram-panjakana malagasy sady ny trosaina sady ny trosainy de nitondra ohatra be da be tsika de ny démontrer tsika teto le izy techniquement démontrer tsika teto koa le izy amin'ny lafiny hoe zao ny fomba findramam-bola zao io rehefa amorti ahoana ny fomba fandoavana an'io inona ny gaintsika amin'io niaraka amin'ny Rastany zany teto député en 2e arrondissement nanapoitra an'zany fa isorana ny rehetrarehetra samy teny hoe tena tsy mety tokoa ty téléphérique ty fa ty teny ny député Brunel ty zany mialatsiny zay mbola enjana no nyteneny miara-manonja ny fomba fiteny azy a. ity député miteny ty tsy mpanohatra fa raha mifahafantarantsika azy IRD ary vice président national ny assemblée nationale vice président ny assemblée nationale chargé ny province amin'ny Fianaratsoa de tena ositsika hoe any zany mikapoka ny aparatoko le mpitondra fanjakana l izy de asakasakaro raha mbola izingizina fa ny olona ao an-trano ao aminareo misy fomba fitenena ny Claudiciara zay io hoe Claudiciara io a de ao amin'ny RFI io izy le mainty hoditra mahafinaritra be mifandarany le génération consciente io le manao an'le musique tropicale manao an'le tena ady ho an'le hoe fanavakavaam-bolokoditra fa ao amin'ny RFI izy no miresaka radio amin'ny frantsay fa mahafinaritra mihitsy le hoe ato an-trano raha ihany nandroany de rehefa avy miteny de miresaka de hoe génération consciente zay le zava misy eto Madagasikara mila misaina tsara tsika ka hoenotsika ty faneho-kevitry député Brunel ty tany Kongo nandritra ny fankalazana 7 mars izy ty raha tsy lala ny Kongo fa mbola tonga arorambe tamin'ny fotoana io fa tsy nasaka anazy tsika bary zany de isorana ny fiarah-miasa amin'ny presse
maday zay TV Presse mata zay nahazotsika zay mindrana ny sary zany fa mba apafantatra ny vaovao riny alohan'ny tena andefazana azy mba ampazava tsara amitsika an'le izy a de sao indray misy mieritreritra hoe mpanohatra ny nampiteny ny député Brunel tsisy idiran'ny mpanohatra mihitsy zay sao de hoe ny miara-manonja indray no fandretana zay tsy mifandray tamin'ny député Brunel ny za mihitsy anontany io izy fa de ho arahantsika ary ny zavatra teny iny eny ary ndao ary de zao ny raha ny zakaiko iaho tsy mandany fanamboarana teleferika fa mila ara-pahamehana amina de tokony amboarina alohan'ny lalana ratsy rehetra ato anatin'ny Madagasikara ampifandraisina ny distrika rehetra fa rehefa mifandray ny distrika rehetra zay vao magnano teleferika vinitra be tamina aby ny akama tao agnatin'ny fitondrana fa hoe iaho hoe manolotra fitondrana iaho hoe manolotra na hoe magnano volo manorandrona zany agnatin'le fitondrana de ozy a tena diso tokoa ve zara ny teny an'izany nanomboka tamin'ny 2009 fa nagnano politiky eto n'ity Madagasikara ty mbola maro ny distrika tsy mifaray maro ny distrika tsy misy lalana ao zany hoe Voaroso Pefotaka Midongo du Sud Iakora Ikongo Nosy Varika Antanambomanampotsy Marolamba Saratanana agny Kandreo eto misy Beanala agna Besalampy agna Maintirano agna Mare Marontsega Manamara iny vavatenina ray manontolo iny tsisy lalana de raha miteny aveo hoe ireto aloha ny amboarina aloha zay tsika vao manamboatra teleferika eto tamin'Arivo de zay ny vinirandreo amina ndre aminareo io mbola maro be aminareo io tsy mahafantatra ny atao hoe goudron tsy mbola nahita maso ny atao hoe goudron tsy mahafantatra akory ny atao hoe ampoule tsy fantatra ny akory ny atao hoe interrupteur izy efa zandinary mbola zandinina izy efa mazava ry mbola zavaina de raha miteny an'izany de hoe mpanohatra raha miteny an'izany de hoe olon-dratsy raha miteny an'izany de manakorotana fanjakana tsy anao raiky Madagasikara ary nasa iko miteny an'izany de tsotra zany eritreritra ny président de la république fa akamako ary marivo anahy tiba misy raha tiako tantaraina aminareo tamin'ny fotoana nitondrany ny ASVM Rajoelina Mampianina filohan'ny repoblika dia matetika ny filoham-pirenena zao fotoana zao mandeha andafy agny isaky tonga Madagasikara eto ny filohan'ny Rajoelina de mangaika anay de mivory zahay tao amin'ny toerana atao hoe Injet zay eo ambody vola agny rehefa avy mivory zahay de manavatra fehizay président Rajoelina teneny député Brunel fa miaraka misakafo aminah rehefa aveo olo efatra fotsiny zahay no ray tabra miaraka misakafo olo efatra de za za mieritreritra hoe raha misy olo marivo antiranga ty mba agnatiny aho satria miaraka latabatra aminazy misakafo ary zaho rehefa manohana anazy tsy misy fetsaram-belatsy fa tena hoe manohana fo manohana fitiavaka ny razana ary zay nahatonga ana lohaloha ary mitarika tamin'ny tolony 73 député teo amin'ny 13 mai iaho zao anisany lohaloha teo napetraka tamin'izany ary faritana fa hoe mitolona de hoe tolony fanovana megnaya de fanovana koraha ino za mba mieritreritra hoe fanovana makany amin'ny tsara za mba mieritreritra hoe fanovana makany amin'ny famalina ny etahitantsika sy ny zavatra mirasatsika ary tsy mivady programme am'izany tolona zany a fa rehefa mifaritana tamin'ny voalohany hoe mitolona atsika ho amin'ny fanovana mijoro am'izay fotoketra zay a satria tafaran'iny zakako amin'io hoe amboary aloha ampifandraiso ny distrika rehetra eto Madagasikara zay vao amboarina ny teleferika convoqué ary interpellé ohatran'io kabarontsika tio ny kabarona tan-dranobe ndreo tany a de
tena mandra-pandrana na aby zay tia mandra-pandrana ny zaka ny rano zakainy aby zay tia hizaka fa ny anahy de tsoza ndre ariandreo hoany aho ka sandran'andra tsy magnaraina eto a nininy raha zakaindreo hoany ka mizaka anaty eo modely ro fakamponanay ianao eto aho mafana indrina iny izy iny zany neneotsika teo hoe solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny fitondrana iny miteny iny vice président ny assemblée nationale fa natsikafo ny taony momba ny hoe tsy lara-pamihana zany téléphérique zany manoloana ny zavatra tena tadiavin'ny farotra mariny zany nresantsika teto zany rina tsika ngefa na meny topo géographiquement hoe aizy Madagasikara de ny etitsika teto hatramin'ny saridalana mbola iteny eto amitsika anisan'ny olombelona ny tety an'ity Madagasikara ty amina commune marobe ny tenako ray am'izany koa rina mampanao gazety mandendeha azy nandritry ny expérience satria ny zavatra tiako mba resahana amitsika zandry ny rina teo amin'ny asa fanaova gazety fa nafantatra zavatra maro ihany ko rina de taty amin'ny taona ataontsika hoe 470 sy arivo taty ny tenako taty amin'ny taona 2 arivo taty fa mba nanana fotoana ihany zay ny tetezana Madagasikara nahitana fa tena nisy lalan-dratsy marobe teto fa nanana fotoana koa tsika rina nahitany hoe misy tena fahatsarany ny lalana taty amin'ny fotoana nitondra amin'ny président Marc Ravalomanana ary anisany mba niteraka an'lay fifanatona amin'ny fiarahamonina iny le hoe ny lalana tompoko niteraka fampihavanana satria afaka mifandray ny olona ao anatin'izany distrika sy commune zany marina fa misy tetikara teo karena ho an'ny tompo mena kely tsy voatery voasana voanjo fa misy malagasy fetsy karakaraky ny masarotra ny lalana ny tsy voan'ny vokatra de monopolizeny reny olona mpandrarahany amin'ny commune reny na distrika reny ny fahafahana mamoaka sy mampiditra entana ao amin'ny distrika anankiray satria izy manana camion ka de mbalina ny fiantso azy any ambanivohitra ngiandrina ny fiantso azy any ambanivohitra i patron fiantso azy any ambanivohitra de manana intérêt izy rehefa ratsy ny lalana fa intérêt n'olona ray zany na roa na telo fa tsy intérêt an'le olona manarivony sy amanaliny riny ka raha nyteny zany le solombavam-bako ratsy ny lalana ty kongo ratsy ny lalana tia fanadina ratsy ny lalana hatrany mananara maro antsetra naiza resahanao satria tsisy entretien ho an'ny route nationale ary tsisy nouvelle construction amin'ny lalana zay tokony atao eo nge le fanjakana midikodina fotsiny antaninao le fanjakana akoatry ny RN 44 nanao pose pere izy tari amin'ny RN 6 RN 5 RN 5 akoatry ny hoe d'où vient l'argent avy aiza ny vola vita ve ny lalana zéro tsisy ninina vita iny zany tena mazava tsara mihitsy kabary ny olona frustré reny kabary rendrina kabary ny olona desu disy fanantenana kivy ketraka ary tsy manaiky satria manana principe anjoroana hoe zay nialika an'izany tolony fanovana zany kanefa tsy fanovana le zava-misy am'izao fotoana zao ary mbola ny teny arin'Elysée corruption tsy hitanono tamin'ny andro ny ASVM ny raisiny ohatra lizy mbola azo ny ainana fa ity tsy fakahitana de nefa nomaly fakomaly de hoe mbola président Rajoelina zany anay ny everinay fa hotoananay satria mahavita an'le viny izy sy mbola misy zavatra bedabe andrasan'ny vahoaka azy nefa le olona ato anatin'le fanjakanao no miteny fa bedabe le problème am'izao fotoana zao na de zany singa ray zany fotsiny ary tsisy ny bonne gouvernance lutte anti corruption tsisy ny état de droit moa zany de olona miteny etran'izany interpellena de mbola misy miteny sasany avy any an-dafy tonga avy any satria manana an'lay intérêt le seza nomena na de strampontin hafahafa ihany ary sy garage politique tsy fantatra de zay mbola vonina anohatra fa anohana fa mbola betsaka ny fampandrosoana atao sinsisy fa tsy afaka iainy mihitsy tsy ijery hoe tsy misy ange mandeha am'zay loana ny zava-misy eto Madagasikara ka
mba so de mba hijery amin'ny solomaso tena mahitsy tsara tsika fa tsika reo de samy manao solomaso daholo hoe ndao hiteny an'le flou monsieur président tena aloha rangahy ianao mba mijanona am'izay possible ave de aloha tsika mba manomananina fa ohatrany tsy nety misy ty zavatra ty aloha hoentina amina olona hafa alizy na sala afaka miresaka an'izany ane fa maninona ny tsy maintsy izy foana mazava ny tenin'ny rina teo ny olona tsy mahay mitantana hafa tsy mitovy amin'ny olona tsy niomana samy hafa zany ny olona tsy mahay mitantana sy ny olona tsy niomana de anjara ny fanjakana mieritreritra rina fa iny aloha santionana anankiray tsy mpanohitry miteny iny fa ao anaty fitondrana mbola andefa anankiray ihany tsika rina fa manakambara aloha ianao am'izay ina moa ny amboara manoloana an'izany fa ao anaty fitondrana daholo zany miteny zany ary tsy hoe teny tsotra tsy hoe teny malefaka fa tena enjana be teny mietefa makaiza teny miatefa eo amin'ilay mpitondra zay nisy zany napiakatra an'ireo mpitondra reo teo amin'ireo toerany karaha hoe tony tenin'ny député razafinareo fa Jean Brunel ny tony le hoe ahoana aloha le izy le hoe fangahanao raiky Madagasikara fa misadresse amin'izy moa zany député Brunel amin'iny hoe anao s'adresser amin'izy de hoe anao raiky nga Madagasikara amin'iza amin'iza dia iny tsy mivalina iny fa ny rehetra no maray le non dit politique zany zay le izy zay le fahaizana fananonona anarana ihany izy na izany ary zany efa fananonona anarana ihany izy tao anatin'le izy satria maninona le député no miteny ohatran'ireny satria izy dia manana compte rendu amin'ny vahoaka atao amin'ny distrika izay nahalany azy zay aloha le izy fa tsy hoe raisitsika hoe resaka politika fotsiny io na ohatran'izany ary za mino fa akoatran'ny député razafin'reo fa Jean Brunel député Madagasikara Lantoikongo de mbola misy koa any so de averitsika hoe ohatr'izay mbola misy koa any problema na lalana io ary zay aneny hoe tamin'ny mitondrany président Marc Ravalomanana ny firenena tena hoe natao vaindondra raha mihitsy ny resaka lalana nanisany tena raha hoe lalana nga azo hoanina de lalana iza moa ny hinana goudron tsisy olona hinana goudron fa ny tsy fantatra le olona ny teny izany de hoe tsy mihinan-kanina ianao raha tsy lalana ny lalana zany tompoka mampihinan-kanina indrindrandrindra am'izao problema na PPN zao anisan'ny mahatonga ny PPN io hiakatra ny resaka faratsy ny lalana de manaiky zany tsika hoe ny lalana dia tsy azo hidivirana tompoko ka mahatonga ny député razafinareo fa Jean Brunel hiteny mahery ohatrandreny amboary ny lalana ty amboary ny lalana ry fa savy ny fanjakana am'izao fotoana zao manome taremarika hoe firy kilometatra ny lalana efa vita fa simba noho ny tsy fikarakarana aloha itsina ohatran'izay mihitsy firy kilometatra ny lalana atao hoe lalatany tsy vita goudron firy kilometatra lalana mba azo na le kanefa tsy azo le intsony indrindrandrindra rehefa avy ny orana fa be-dia-be ny sary zany milaza an'izay ka reny ny antony andefasana an'ireny tsy hoe fitiavana te andefa fotsiny fanotanjana de hoe mba ahafahantsika mieritreritra aloha alefa indray le ray iny ary ndao namana technicien nandalo cyclone batsiray sy amina ty fa rehefa nandalo iny batsiray iny de fampiantso tamin'ny tompony représentatif tsy mijanona mihitsy aho fampiresaka tamin'ny assistant parlementaire fampiresaka tamin'ny maire rehetra tato anatin'ny commune sy matory zany menakavy amin'ny andro alina mandray ny vavao avy ity rehefa mivoaka ny vaovao avy ity nanaovanay taxa tamin'ny fitondram-panjakana nanaovanay taxa tamin'ny PNGRC de nagnano taxa koa rakova tary iaho tamin'ny rivoany mizaka hoe efa efatra midimampolo maty anatin'ny distrika Nikongo rakova ry mbola mizaka hoe roy maty anatin'ny distrika Nikongo nanjary aby nanjary fifamaliana ny raha nisy iaho mizaka hoe ahay tsy mivandy fa zay tsy satra ny avanay maty fa raha ny taxa voaraikany mbola amboniny zany fa efatra midimapolo aloha ny hitany ben'ny tanàna sy hitany assistant parlementaire maso de zay ny
fantako anareo fa raha nitaky fa voakaona efa enina mivalopolo nitoy fezay moa zany efa avozana tafakatra enina mizato ny tonga taty amina fa tsy mba nisy fanapakevitra ndray sy fitondram-panjakana mba nametraka ny atao hoe deuil national na hoe fisaoram-pirenena nefa enina mizato maty ny ray alina ny vahoaka ny kongo ndre ady any Russie sy Ukraine ary tsy mahafaty olo zato ray andro ray alina nandalova mibatsy ray fotsiny enina mizato maty tanatiny district ny kongo fa ndre mba nizaka reo tany hoe anao fisaoram-pirenena tsika tsy natao mbola zaho koa mitoerina hoe mahavandy mbola nalefa taty gendarme nagnano ankety ny havana maty hoe maty koa ve ny havanareo atao ankety alaty fa ohatrany mamono olo sanangalatra anao fa matiavana koa mbola atao ankety de anareo ve merfita fa afaly anavanareo zany ampahafantariko aminareo zany androany moa mba tsy hotompotragno iono fa dila loatra ny fanapolitina atsikato dila loatra ny fanamavoana atao atsikato nefa mba anisan'ny olo nametraka zao fitondram-panjakana zao ny tenako ary anisan'ny olo mitolona ho an'izao fitondrana zao rehefa tonga teto reo minisitra reo miaraka tamin'ny rangova de nanolitra isoranao reo vary zato kony de nisy savony tagnatin'ny tao de nisy menaka distrikany kongo maro ny fokotany ary ny distrikany kongo de tsaboina aby de nizaraina ny raha valala raiky fanapahany mba samy mahazo ndre kely rehefa nizaraina ny raha ray kony amin'ny commune satria tsika tany aronjato fokotany latsaka kely fotsiny nefa ny vary avy teo zato kony karaha zato zaraina ronjato samy manana tapany de zarana tamin'ny maty koa ny raha de zarana tamin'ny kapisily menaka de vinitra reo tany hoe mangala baraka fitondrany e manala baraka n'izao hoe mangala baraka n'izao hoe ho anandro any efa de ho zao hoe bravo satria samy mahazo reky rehefa mitondra zany tsy ny voninahitra ao koa ny arovanao mahazo voninahitra mandy anao rehefa mandroso ny olondesinao mahazo voninahitra anao rehefa mandroso ny firenena oentinao mahazo voninahitra anao rehefa voatra ny fiaina ny vahoaka oentinao fa tsy hoe sara tomboninahitra fotsiny hoe manala baraka ny fitondrana manala baraka ny fitondrana fa hoe zara valy amin'ny maty koa tsy raha anay zany e veriko mihitsy le izy rena tsy raha anay zany e ozy le député zay voafito amin'ny district ny kongo iza moa iny député député Brunel député Brunel zay le izy e nametraka nisy tsy nametraka mpitondra matomboninahitra le mpitondra ozy izy manala baraka nefa ny zava-misy aty aminay tsy fantany réalité misy aty aminay ka tena mafy le faneho-kevitra enjakenjana reny satria resaka ny zava-misy mazava nge ny teny député Brunel teo hoe aleko arin'ireo toy zay arinareo avako zay aloha allo alalandrina toy zay lambahoaka misy isaitsaina anareo mpitondra fanjakana zany nareo pisolelaka reo nareo mieritreritra fa hoe eto Antananarivo ihany na takotakomanany amin'ny faritra any amina chef-lieu de district na chef-lieu de région ny fahorian'ny vahoaka fa any ambany volo any misy vahoaka mijaly any ary PTP iny zao ny andrasantsika izy andray tompoko le mpamono afo ny fitondram-panjakana hamaly anisy olom-baboaka iny député izy andray zao nampiakarina hamaly azy nampitatana ny antoko izy andray nampiakarina hamaly azy nandehanao communication inona indray le mpitondra fanjakana sy le mpiaraka ao anatin'le IRMR na hoe ndeha ho interpellé na ve fa mafy loatra na ndeha ho konkonoina ve fa ho esorina ao anatin'ny bureau permanent le solomabahoaka sany zavadrany any mitranga dolo zany rina satria zavatra ohatrin'ireny tonga amin'ny teny Rawily avy any Tsiromandidy zay vaky bay tsy mahafaly mitondra fanjakana zany ay zany tena nisy le madikosy le menaka amin'ny kapisily
ahoana kosa moa ny olona tsy alahelo ianao koa tsy manao day national la fisaonam-pirenena enina am'zato maty ao anatin'ny ray andro atao andalova mibatsy ray de aveo de natao ankety indray le statistika roa nomenao aty le olona lesy olo mavoaka milaza miaraka amin'ny mpiara-miasa am'rehetrrehetra manao tatitra fa zao nisany maty anikongo sana nge tena fomba fiasa tsitsy de ny tsy faniny teo ragova zany ny zava-misy ao anatin'le fitondram-panjakana ka ianareo moa mamoaka azy de tsika koa moa zany mba mitondra an'le sehatra le resaka riny eo amin'ny sehatry ny fahafantaran'ny olona azy ny anton'zany de tsotra fotsiny mba ho tsapan'le fitondram-panjakana hoe olona igny no mitantarany io fa tsy mamorona sao de lazana indray fa hoe ny mpanohatra no miresaka an'io tsy fanirisirina tsy ny député no miresaka an'izany fa ny solombavam-bahoaka zay mialadia aminareo ao anaty fitondrana reny mbola misy ray rehefa aveo allo efa mandeha be ny fotoana fa allo tonga de alefantsika ty anankiray ity de ajarantsika no misaintsy anazy de rehefa aveo ho arafintsika le izy de ho faranantsika ny fandarana mbola misy anankiray koa ty mbola tenen'ny député Jean Brunel ihany de ho arahantsika rehefa ny zakany isan'ny maty tatio tamin'ny cyclone Batsira igny de maro ny nagnadiady ana de nagnontany anata fa inona ny nabe maty be tany aminareo de ny zakaiko nitsindrina tragno izy matory tao igny de rava ny tragno de nitotorfa ny tragno ny mangy de maty ka nitranonareo tsy manara-penitako molomolo moa tsy atianana tragno manara-penitra zany misy mpampianatra amin'ny CEG maromaro vegny atsimo eny nagnatoana natao maly reo mpampianatra amin'ny CEG reo de mpampianatra amin'ny Framap narataka fanampianatra aminatao de nagnontany andreo ohatriny moa zany anareo moa zany ino ay mpampianatra iza mpampianatra amin'ny CEG atsimo eny mpampianatra Fram ohatrino vonaresina isambolana ahay atsimo eny izy dia raha ety sambolana ny vonaresinay raha ohatra ozy ka voamiditra miasa anao latsaky ny telo taona de raha ety sambolana fa rehefa afarany telo taona nampianarana anao izy de miakatra roa alina sy raha etsy karama de ozy raha hoe jereo le micro azavady de ozy raha ety sambolana ve na roa alina sy raha etsy sambolana ve de avy tanatragno magnara-penitra tsy misaotra zagnarina mahavita petany an'izay de raha misy raha mahavoan'ny havako am'rano de zay miandratsanao hoe traninareo tsy magnara-penitako magniry tragno magnara-penitra hay fa miavela tagny de amboary ety amy anjara koa zahay ino larana avaratsika mametaka zay tragno magnara-penitra zay io resaka nataotsika andrakaly io namboly vanily atsika tato mitadidiko zao efa teo amin'ny valo taona am'izao namboletsika tato vanily io vidina vanily io tokony afahatsika mividy ciment anamboaratsika parpaing anamboaratsika zao tragno magnara-penitra zakaindreo zany ino raha misy vo manomboka vokatra ny vanily de manjeky ny tsy fandriam-pahalemanato manjary misy falafiana amin'ny tapy-adina manjary misy atakanarme ikongo de ino vilavilainy mpangalatra ny vanily de tsy mandray voly araky ny tokony ho izy le mpamboly sy le tantsa de misy mpangalatra la vanily tratra ambody omby flagrant délit ozy ny vaza aterinarinazy raha ihany afaka herinandro roa andro iny tokilà tany le tompony vanily koa miasa hitanareo zany zay magnino azazao hanareo nangata de hitanareo izy va de firafranay nareo zaho eto zaho eto tsy hivandy aminareo fa ny raha zakaiko aminareo eto de izao mbola ho mafy ny ady atrehitsika indrindraindrindra amin'ny lafo ny ara-tsakafo amin'ny lafo ny fahasahiragnana amin'ny andavanandro ty
ka za de mampiresaka anareo hoe tean'izao mambolé vorona fa io mba malakilaky mba telo volana sa za mbola farafaran'izay akory mbola farafaran'izay sady magnano akory tsika magnano kaza magnano vary fa asio vonondra mandy fa mbola mafy ny aby eny ary de ino ny parti zany namarana antsika n'le zavatra fionana nataon'ny solomamboaka ny Madagasikara Brunel Razafiny andreo fa voafito amin'ny distrika ny Ikonga tany Ikonga nandritra mifankalazana ny 7 mars tamin'ity taonty indrina zany mazava tsara mihitsy zany resahana rehetrarehetra zany betsaka izy ao fa noraisitsika zany satria lay tena olana ara-tsosialy moa ny tena voizitsika zany tato ato satria zany tena mamafy amvoaka de niporofony le nambaran'le solombavam-baoaka le izy tena sarotra ny eritreritra an'izany 100 000 ariary 620 000 ariary 500 600 000 francs ane zany ry na karaha mampampianatra any ambanivolo hoe ahoana moa no ahafahany miaina am'izany na azony trano am'izany de ty trano ty vo nresantsika teo misy ty ozy le solomamboaka ka omea trano ary zay manara-penitra mariny zany tsy inge matombo teny efa misy dikany dolo zavatra resantsika am'le 50 000 logement nareo ndana raha mba omeo le any am'le distrika mijaly lalany ny tena olana ho arina de zao le praipetsapetsa ao anatin'le fitondrano ty indrindrandrindra ny anatin'le présidence tsy mahafantatra mihitsy ny fiainana iaina ny olona any ambanivohatra na mety midina tsy fantatra mihitsy mbola hitanareo zany mbola atoroka anareo mandehana makany fetra omby mandehana makany rano mintana amin'ny Brickaville misy an'izany io zany sasany aizy zany amin'ny Brickaville efa omeko ane le toerany mandehana makany Masomeloka ny Manory misy an'izany mandehana makany Ambody Davolo any Vatomandro misy an'izany mandehana makany Mbalarondrana mba hitanareo ny fiainan'le olany any Anosy be anala hitanareo ny fiainan'le olany marina fa manana an'le trano kasaka zay mifiantso an'le trano io letry mifalafy iny zara fa misy 2/3 iny na 4/3/4 riny fa zao mety tsy mitovy amin'ny trano be atsika ty trano vatotsika ty na semi-dur na sala am'izany fa manana fahasambarana le olona tompoko mipetraka ao am'le trano satria na ny antony trano tena avy amin'ny alalan'ny herim-pony io izy miasa tany isanandro amin'ny atsemboany mamboly karakara vokatra manano produit mikapa hazo zay ny vola ahafahany manao an'le trano mandeha tongotra amina kilometatra maro de ny akaiky indrindra feno hazo any ambanivolo de misy satrana any de misy ravinala amainina misy volo bararata de reny no atao rindrina de manana fahasambarana izy na de ay hoe ao amin'iny trano io raha ny lakozia ny trano fatoriana ny salon misy fahasambarana zany satria nitady vola tamin'ny atsembohany izy sy tamin'izay anjara no men'Andriamanitra azy na men'ilay nahary azy fa tsy etriny aty aminao mitaitaindava trano be nefa ianao nanao détournement zany nge zavatra mitrango zany manana fahasambarana ihany koa satria zao tsapany fa manana lova izy amin'ny alala ny fitiavany an'le tanindrazany sy le tanànany ka tsy ho azo vidina sy isantaina volo zany donc zany ny olona zany aty amin'ny faritry ny renivohitra sy aty amin'ny faritry le hoe tanàn-dehibe de tokony alala n'le réalité misy any amin'ny terrain zay le tenentsika hoe mba mianarinareo amin'ny principe sy le contexte kely misy io voa ao le principe any Émile Zola miala ny contexte miala am'le carré io de miditra am'le zava-misy aty amin'ny faritry mbanivolo aty de mba iainy le fiainan'le olona any ambanivolo vola azon'ireo olona tompoko rehefa mandeha tsara ny produit na kafe io na jorofo io na lavany io na letsi io na dipoavatra io na canelle io reny vola reny avakeo ividany anjare panneau solaire de misy batterie misy convertisseur kely miaraka aminy na tsisy convertisseur fa tonga de panneau de batterie
de misy stabilisateur, de mba mahazo tele kely, de misy kanaly saty any ambany volo. Manana fahasambarana le olona mipetraka amin'ny trano fa ianao mijery azy hoe mahantra sahirana fa misy fahasambarana izy. Fa zao omeo courage izy ahafahany tena miaina am'le tena fiainany feny fahasambarana, tsy manana tsy manana zavatra endrehan-tsaina izy. Fa izy kosa mba mieritreritra hoe mba hampianajanaka andrenivohitra, zay nge ny anton'le université, zay ny anton'le CTU inona ny antony? Mampianajanaka mba mivola amina kilometatra maro ray ny ray aman-drenireny amin'ny alalan'le vokatra sy ny voly ao ny hinanany. De misy manano labotika any ambany volo any, de vola azo amin'iny ahodikodiny. Rehefa afaka baka le zaza de mitsaka aty Andrenivohitra, Antanambe ozy ny fitenena zay. Inona ny atao hoe Antanambe? Andrenivohitra ny dikan'izay, any tanan-dehibe. De rehefa mitsaka Antanambe de avy le ray aman-dreny isam-bolana mandefa vola na mandefa gonimbary mba ho an'le zanany-dreny. De tonga tompon'andraikitra ngezabe satria tena miasa mafy le zanaka malagasy. Zay nge le anton'le hoe université, zay nge le anton'le concours be da be mandeha any amin'ny NAM makany amin'ny eny sy ny rehetrarehetra reny hoe mba hanana tena égalité des chances ny rehetrarehetra. Fa tsy ny olona mahitahita Andrenivohitra ihany na zanaky ny lebalebany anaty fanjakana ihany no tafiditra am'ireny, satria misy zanaka malagasy tena mifonso samihafa mafy, miasa mafy any ambany volo any, mianatra mafy ihany koa. De fimba le fiainan'le olona, simba le izy rina. De rehefa simba le izy, latsaina le olona nefa le malagasy efa mba miezaka mafy. Iny party iny mbola hiezaka indray tsika ho tohizantsika indray iny. Satria zao misy zavatra zany rehefa nresantsika le député no miresaka azy, tsy mampaninina antsika ihany koa zany satria mitovy la hevitra, zay nge izy. Fa kaiza amin'ny hevitra andresantsika teto zany, fa saingy mampiavaka azy fotsiny, solo-mavamaoka izy filoha levitry ny anteny miaram-pirenena miara-dia amin'ny fitondrana izy. De misaonina kokoa zany le fanehoan-kevitra rehefa izy no miteny an'le izy satria manaitra an'le ao anaty fitondrana. Fa itsika moa zany efa herenan'le fitondrana. Io ndraika zareo avelao any fa hitantsika eo moa satria ny zavatra nambarantsika tsy diso tamin'ny zavatra nyresantsika tsika rina ny amin'ny lalan'ny firenena am'izao fotoana zao. Eny ary. Ho faranantsika le miara-manonja MBS Radio Matin dia aza moa ifanirina mbola anakambara am'ty zavatra tantaraiko Desert isaina riny. Tena aloha atao desert na voatalatara satria tena ao anatiny mantsitsika zao de sao de tara raha amin'ny zoma vao atao desert fa hitantara zavatra aminareo dia anjarantsika no mieritreritra. Ny frantsay am'izao fotoana zao tompoka dia ao anatin'ny fotoana faraparany mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena am'lady a première tour. De 12 zany reo candidat. De rehefa 12 ny candidat zany dia samy mandresa lahatra eo ary memafy ny fandresen-dahatra ny frantsay, ary rehefa manao mitinina ny candidat zany de tsy mifampitsitsy mihitsy fa tonga de mifampipekapeka ozy ny fiteny mazatra eny anivon'ny fiarahamonina eny. De anisany candidat anankiray candidate zany i ramatoa Valérie Pécresse. Valérie Pécresse io dia aty amin'ny droite izy zany hoe mpandimby endry général de Gaulle, mpandimby endry Jacques Chirac, sy ohatran'izay. Dia rehefa nanao mitinina tao amin'ny porte de Versailles, telo andro lasa teo zay na roa andro lasa teo zany i Valérie Pécresse dia notononina ireo olobe zay mbola velonaina am'izao fotoana zao, zay azo lazaina hoe ray aman-dreny be zany ny eo anivon'ny droite na ny gaulliste. De notononina ny anarany Alain Juppé. De nakasitraka ny olona le mpanohana zany moa zany zareo zany natao de notononina ihany koa zany ny anarany zany hoe Jean-Louis Borloo zany dia raisan'ny olona tsara. Notononina ny anaran'ny ramatoa Nathalie Sisco-Morizet dia niraisan'ny olona tsara. Fa vao notononina ny anaran'ny Nicolas Sarkozy de norakorahan'ny olona zany fanononana ny anaran'ny Nicolas Sarkozy zany. Zay ny zavatra nisy tao, tsisy fironina zany. Fa ireo mpanohana any ramatoa Valérie Pécresse zany no niorakoraka nanarabiraby raha vao notononina ny anaran'ny Sarkozy. Dikan'izay ho an'ny mpanara-baovao, ho an'ny mpandinika,
ny fisian'ya Sarkozy zany ao anatin'io cercle io amin'ny hoe manohana ny Ramatoa Valérie Pécresse dia anisany tena apidina ny vatony ity Ramatoa ity amin'izay fifidianana filoham-pirenena any a Frantsa izay. Nga Sarkozy nefa dia fantatsika tsara fa dia olona kaiky ny ampitondra antsika eto Madagasikara amin'ny zao fotoana zao. Ny any a Frantsa aza, ny any a Frantsa ny mpanohana mihitsy io tsy resaka hoe vahoaka fa le mpanohana mihitsy ao anatin'ilay droite na ny gaulliste dia tena tsy mahazoazo nga Sarkozy satria maninona fantatry ny olona ny zavatra nataony, fantatry ny olona ny tantarany teo amin'ny resaka tontolo politika, fantatry ny olona ny tantarany eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny sisa fampatsahivana kely fotsiny fa tamin'ny mbola nga Sarkozy zany no filoham-pirenena frantsay dia ny président Marc Ravalomanana no filoham-pirenena teto Madagasikara dia nanendry ambassadeur zany nga Sarkozy nakaty Madagasikara efa nitantaraina teto zay fa ampatsahivana fotsiny nga Judas Lelidek fa tonga dia hoy ny président Marc Ravalomanana tsy mety atio fa alao andeha soloy aty atsaiko volana vitsivitsy fotsiny dia lasa ilay rangaha ka zany ny zavatra misy any amin'ny tany demokratika tompoko fa amin'izao fotoana izao koa zany dia mazava tsara tsy misy miafina neny olona fa ny sondage tompoko dia mandeha tsy oatra ny ety amintsika hoe takotakony ihany fifidianana filoham-pirenena ny resaka eto fa dia i Emmanuel Macron sy Marine Le Pen no voalohany sy faharoa raha ny sondage ataony any toerana amin'izao fotoana izao. Reo zany no heverina fa hiatrika ny deuxième tour amin'ity resaka fifidianana any a Frantsa zany. Ka ny ekipan'ny Sarkozy zany tsy tafavoaka fa dia lasa ohatrany hoe i Valérie Pécresse izay candidat zany ao amin'ny atoko misy Andry Sarkozy sy ry Alain Juppé zany no hita eo fa noho ny fisian'izay resaka haiko mpanohana azy ary tsy makasitraka dia ahoana moa no atafavoaka amin'izany resaka izany. Dikan'izay zany rehefa misaratsaraka dia tsy tafavoaka. Zay le izy tsy adalany ny Ntaolo Malagasy ny teny hoe izay mitambatra vato izay misaraka afasika tonjany zao dia ohatra anankiray tena mitohaka amin'ny tendany ambava homana ampo mieritreritra. Tapitra ny fandarana miara-manonja MBS Radio Madata amin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra ny ianao hatramin'ny farany na ianao teto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina any dia anaterana izay fisaorana izay samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.